afatra netiny mpaminany William Marion Branham mikasika ny famelarana ny taom-piangonana 7 toko 7 ny taom-piangonana Laodikia. Apokalipsy toko 7:4 ka hatramin'ny 2:20 ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazainy ny amainina dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia fa alohan'ny vavaka ianao. Fa ho ianao manan-karena sy efa niaro fananana be ka tsy manan-java-mahory ka tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisy ahony elatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahositrao ny masonao mba ahirantanao. Zay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia masotoa ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana baravarana ka mandodona. Raha misy mihaino feo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Zay maresy dia avelako hiara mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako dia tahaka ny nandresiko kosa sy ny iarako nipetraka amiraiko eo ambony seza fiandrianany zay manatsofina aoko izy ihany zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny tanàna Laodikia. Ny anarana Laodikia izay midika hoe zony vahoaka dia anarana efa fahita sy fiantsona tanàna maro fanajana an'ireo vehivavy taranaka mpanjaka izay nitondra an'izany anarana izany. Io tanàna io no isan'ny tena natanjaka ara-politika sy nanana toe-karenany roborobo indrindra teo amin'ireo tanàna tao Azia Minoro. Trano mahafinaritra lehibe maro no avelan'ireo teratany malaza ho an'ilay tanàna. Toerana nisy ny foiben'ilay sekoly fitsaboana lehibe anankiray io. Ny asa tanana sy ny siansa ny nampiavaka ny vahoaka tao. Matetika izy io no natsoina ho renivohitra noho izy lehibe paritra ny tanàna 520 hafa izay io sy ny sampy natao Andriamanitra ny vavahana tao. Nisy fotoana io tanàna io ranomarina natsoina hoe Diapolis, tanàna ny Zeus ho fanajana ny Andriamanina. Nisy fivorimbena nan-danja tamin'ny taona 104 nataon'ny iray fiangonana tao. Lasa lao izy io taty aparany noho ny norohorotany matetika. Mifanaraka tsara tokoa amin'ny taom-piangonana iainantsika ankehitriny ny toetra nyity taona farany ity. Ohatra, Andriamanitra ray no vavan'izy ireo, Zeus, izay lo sady ray nyreo Andriamanitra. Maneho ny fomba fivavahana amin'izao taona 120 zao zany, Andriamanitra tokana raintsika rehetra. Fomba fanao izay manamafy io fa ampiralahavy ny olona, ka izay mitsy aza ankehitriny ny mampikambana ny protestanta, ny katolika, ny jiosy, ny karana sy ny sisa. Amin'ny fieritreretana fa ny endrim-pivavahana iraisana no ampitombo ny fitiavantsika, ny fifankazahoantsika ary ny fifampiahiana. Na amin'izao fotoana izao aza dia efa mitolona ho amin'izany ny katolika sy ny protestanta. Ary tena misy fivoarana io firaisana io, miaraka amin'ilay tanjona efa navoaka ny fahataony izay atafiditra ny hafa rehetra ao amin'io. Izay fiheveran'izay mihitsy no hita tao amin'ilay fivoriany ny vondron'ny firenena mikambana. Raha indro fa nolavin'ireo filoha maneran-tany ny anaika an'izay mety ho fiheverana ny amin'ny fomba mpivavahana ara-panavy amin'ny olona iray manokana. Nandidy anefa izy ireo ny anao ankilany an'ireo fiheverana amin'ny saratsaraka rehetra, miaraka amin'ny fanantenana fa hivondrona ho iray ny fivavahana rehetra. Satria mitovy ihany ny faniriany rehetra, tanjona ray ihany no amin'ny rehetra, koa dia azo atao hoe manana ny marina ny rehetra. Maro io le anarana hoe Laodikia, zony vahoaka na ny fitsarany vahoaka. Efa mba nisy taona tahaka an'ilay taom-piangonana amin'ny taona 120 ve ka nahitana ny fipoiran'ireo firenena rehetra nitaky fitoviana ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Io ny taona isian'ny kominista izay mikendry nahitana fitoviana eo amin'ny olona rehetra na dia ara-tsoratra fotsiny aza ny mahamarina an'izany. Io ny taona isian'ireo antoko politika izay miantso ny tenany ho kristianina demokraty, kristianina sosialista, federasiona kristianina miray sy ny sisa. Ireo teolojianina tsy miakina no milaza fa sosialista Jesosy ary ny fiangonana voalohany izay teo ambanin'ny fitarian'ny fanahy dia napiatra ny sosialisma, koa dia tokony hanao toy izany koa isika ankehitriny. Raha ny antson'ny Laodikia ho renivohitra ny olona fahiny dia ny anapaka an'izao tontolo izao ny zavatra nokendreny dia ilay zavatra ahorintsika ankehitriny. Raha ny fieritreretana fa toerana fanaovan'ireo fiangonana fivorimbe io tanàna io dia hitantsika fa naneho sahady an'ilay hetsika ekumenika misy ankehitriny izany, izay ahitantsika tsy ho ela fa hivory ao izay rehetra milaza tena ho kristianina. Raha ny marina, ny fanjakana sy ny fiangonana, ny fivavahana sy ny politika dia eo am-pikambanana. Efa fehezina ny tsiparifary, tsy ho ela dia ho vonona tao an-tsompotra ny vary. Feno horohorotany io tanàna io, karazana horohorotany izay namotika azy taty amparany. Ampiororo ny tontolo rehetra Andriamanitra amin'ny fiafarany ty taom-piangonana ity. Dia ireo izay nanalavitra
ka nifankaty tamin'ilay janga ratsy. Tsy ireo rafitra maneran-tany ihany no rava, fa ny tany mihitsy no iovitrofotra ary avaoziny io aorian'izany mba isian'ilay fanjakany Kristy arivo taona. Nanan-karena ny tanàna, mpanefoefo maro no nampandroso azy, tondraky ny kolotsaina teo, nakatoerana betsaka ny siansa. Mitovy amin'ny ankehitriny mihitsy, manan-karena ireo fiangonana, lasa fahafinaretana sy fomba fanao ny fivavahana, nefa sady mangatsiaka ny maty. Ny kolotsaina sy ny fianarana no ny solotoerana n'ilay teny avy amin'ny fanahy, ary ny siansa no ny solotoerana ny finoana, ko dia tratra ny materialisma ny olona. Ny toetra rehetra teo amin'ilay Laodikia fahiny dia hita voaseho indray teto amin'ny taona ny Laodikia amin'ny taonjato faha 20. Noho ny famindrapon'Andriamanitra, aoko izay rehetra manatsofina iaino mba hiala eo anivony, mba tsy hikambana no taminy sy ny fitsarana aterak'izany. Ny taona ny Laodikia. Ny taona ny Laodikia dia nanomboka teo amin'ny fiandohan'ny taonjato faha 20 teo, mety teo amin'ny 450 teo. Afrina no aretany, amin'ny mampanompon'Andriamanitra izay efa nahita fahitana maro tokoa, ka tsy mbola nisy diso mihitsy na dia iray aza, dia velao aho aneo ny fahitako azy. Tsy milaza hoe maminany, fa maneho ny fahitako azy. Fa hifarana amin'ny taona 770 eo io taona io. Raha avelanareo anao fanamariana kely eto, fa io fahitako azy io dia mifototra amin'ireo fahitana 7 lehibe nifanesy teo amiko tamin'ny jiona 3:770 ny alahady maraina. Niteny tamiko ny Tompo Jesosy, ka nilaza fa atombotra ny fiavian'ny Tompo. Kanefa mialohan'ny fiaviany, tranga-javatra lehibe 7 no hitranga. Noraisiko atsoratra avokoa izany ary nomeko tamin'io maraina io ny fanambarana avy amin'ny Tompo. Ilay fahitana voalohany dia ny akany Mosoloni ny Etiopia, ary ho lavo eo atongany io firenena io. Azo antoka fa niteraka korotana ihany io fahitana io, ka sady tesitra mafy ny sasany rehefa nilaza izany no tsy nanaiky nino anio. Ny tranga arak'izany tsotro izao anefa io, niditra tao fotsiny niaraka tamin'ireo fitaovam-piadiana moderna izy io ka naka fanapahana, tsy nahavita nanohitra ny teratany tao. Nilaza ihany koa anefa ny fahitana fa atsiravina ny fiafarany Mosoloni satria ny vahoakany ihany no hivadika aminy. Dia nitranga mihitsy arak'izay efa voalaza izany. Ny fahitana manaraka dia ilay nanambara rahateo fa isy Autrichien atao hoe Adolf Hitler hitsangana ka ho mpanao didy jadona ao Alemana, ary izy no ampiditra an'izao tontolo izao ao amin'ny ady. Voaseho tamin'izany ny faritra Siegfried sy ny fahasahiranan'ireo miaramilantsika raha hiampita eo. Nasehon'izany avy eo fa tsy nisy naina maritra ny hafarany Hitler. Ny fahitana fahatelo dia mikasika ny sehatra politika maneran-tany, satria nasehony tamiko fa isy isma telo lehibe, ny fasisma, ny nazisma ary ny komunisma. Ka ny roa voalohany dia ho voateny n'ilay fahatelo. Nampitandrina tsara ilay feo hoe jereo ny Rosia, ary ao maso ny mpanjaka ny avaratra. Ny fahitana faefatra dia naneho ny fivoarana lehibe ataon'ny siansa aorian'ny ny ady lehibe faharoa. Izany dia niafara tamin'ny fahitana fiarakodia tao plastika boribory ny tampony, nandehandeha teo amin'ny arabe malalaka sady nobakiona avy lavitra, ary tazana nipetraka tao amin'ny fiara tsy nisy familiana io ny olona, nisy karazan-javatra ny lalaoviny mba hialany voly. Ny fahitana fahadimy dia mifandraika amin'ny olana ara-pitondran-tena eo amin'ny taona misy atsika, izay mahakasika ny vehivavy indrindra. Nasehon'Andriamanitra tamiko fa nanomboka niala tamin'ny toerana ny vehivavy raha indro fa nahazo zo ny an-datsabato, dia nanapaka ny volony izy ireo, izay midika fa tsy eo ambanin'ny fanapahandra lehilahy intsony izy, fa nitaky ny hazo fitovian-jo, na matetika koa aza mba hanana ny zo ambonimbony kokoa. Nanao fitafian-dehilahy izy ireo ary nyroso amin'ny endrika tsy mitafy, mandra-pahitako endrim-behivavy mitanjaka tamin'ny farany, ka zara raha nisy sarotratra manify toy ny ravina aviavy teo. Tamin'io fahitana io koa no nahitako ny famadihana matsiravina nahazo an'izao tontolo izao rehetra ary ny fitondran-tena ny mampahonena. Aveo teo amin'ny fahitana fahenina, nisy vehivavy tena tsara tarehy saingy ratsy fanabe aveo nipotra tao Amerika. Niazona ny vahoaka teo ambanin'ny fahefany tanteraka izy. Ninoko fiakaran'ny fiangonana katolika romanina izany, nefa dia nataoko fa mety ho fahitana ny amin'ny vehivavy ray hitsangana amin'ny kery lehibe ao Amerika io, na dia izany aza, noho ny fahafahan'ny vehivavy mandatsabato. Tamin'ny fahitana fafito farany dia narefo-poan-javatra matsiravina. Raha nitodika nijery aho dia tsy nahita zavatra koatra ny fampotehana, feno lodoka sy setroka nanerana ny zarantanin'ny Amerika. Nifototra tamin'ireo fahitana fito ireo aho, sady eo koa ny fiovana faingana nahazo an'izao tontolo izao tamin'ireo 50 taona farany. Ny fahitako azy, tsy maminany aho, dia ho tanteraka ireo fahitan'ireo mandra-pahatonga ny 770. Ary na dia maro aza ny olona mety hevitra fa fanamariana tsy maro-pototra izany noho ny fahitana ny lazan'i Jesosy hoe tsy misy mahalala na ny andro na ny ora,
mbola iazona ny fahitako azy io ihany 30 taona any aoriana any satria tsy nilaza Jesosy fa tsy misy alala ny taona na ny volana na ny herinandro zay atapitra tanteraka ny fiaviany. Koa dia averiko ary inoko amin'ny foky rehetra sady azoniko toy ny fanadiadiko manokana ny amin'ny teny, eo koa ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra fa ny 7,700 no mety anisy tepoka farany an'ireo rafitra maneran-tany ka ho fampidirana ao amin'ny milenium. Eny avelao ilaza an'izao, misy afaka naprofo ny fahadisoany anankiray tamin'ireny fahitany reny va? Mova tsy tanteraka avokoa zany? Eny tanteraka ny tsiraray na eo andalam-pataterahany zany amin'izao fotoana izao. Azony Mussolini tokoa ny Etiopia, nefa lavo izy aveo ka very an'io rehetra io. Hitler no nanomboka niady zay tsy hainy nifaranana ary tsy nisy nahena maritra ny nafatesany. Ny komunisma dia nakafanapahana teo amin'ireo isma roa reo. Efa misy ilay fiara toy ny plastika boribory ary miandry arabe vita tsara kokoa sisa. Efa zara raha mitafy ny vehivavy ary efa manao akanjo filomanosana zay tsy manarona ny tratrany mihitsy azy. Ary nisy magazinina vao nahitako ndray androiny, alay fitafy efa hitako tao amin'ny fahitana mihitsy, raha azo antsoina ho fitafy zany. Karazana plastika mangarahara misy faritra maizimaizina 3 zay tsy mandrakotra afa-tsy ny ampahany kely amin'ono. Aveo nisy zavatra maloka toy ny aron'akanjo teo ambaniny. Efa maka toerana ny fiangonana katolika. Efa nahazo filoha katolika sika ary tsy salasalana fa mbola hisy hafa ihany koa. Inona ary ny sisa? Tsy misy afa-tsy ny Hebreo 12:20 zay nampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony, fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe ndray maka koa tsy ny tany ihany no ampiororoko fa ny lanitra koa. Ampiororo ny tany ray Andriamanitra ka eo no anesorany an'izay rehetra mety ampiororono dia avaozony zany aveo. Vao tamin'ny volana Martsa 1700 teo, lay ororo-tany tamin'ny Zoma Masina tao Alaska dia nampiororo ny tany rehetra na dia tsy nampitongilana azy zany. Nampitandrina nefa Andriamanitra tamin'ny fihetsehana nazo ny tany rehetra io, fa tsy ho ela dia ataony amin'ny faritra lehibe kokoa zany. Oringaniny sy apokany ty zao tontolo zao voaozina noho ny ody ty, ry lalahako sy anabaviko. Ka toerana tokana ihany no azakan'io fandonana io dia ao ambalan'i Jesosy Tompo. Koa miangavy anareo aho raha mbola afaka andray ny famindrapon'Andriamanitra ianareo mba hanomezanareo ny fiainanareo rehetra an-tsitrapo-tanteraka ho an'i Jesosy Kristy. De ilay mpiandry mahatoky zay hamonjy sia ary aneo anareo tsy manatsiny ao amin'ny voninahitra miaraka amin'ny hafaliana tsy arefesiny. Ny iraka. Isalasalako tokoa ny hoe nisy taom-piangonana ka tena nahalala ny iraka nalefan'Andriamanitra ho azy. Afa-tsy ny taona voalohany zay nanana ny Paoly ho iraka. Betsaka ihany anefa na dia zany aza no tsy nahafantatra azy arak'izay naizy azy teo amin'ny taon'io. Eny, ho fohy tokoa ny taom-piangonana iainantsika ankehitriny. Isy trangan-javatra maro izotra faingana dia faingana. Tokony efa eo ary noho zany lay iraka ho an'izao taona ny Laodika izao, na dia mbola tsy fantatsika azy izy. Azo antoka nefa fa isy fotoana ahafantarana azy. Eny, azoko pirofony zany satria ananantsika ny soratra masina zay mamaritra ny fanompony. Voalohany indrindra, ho mpaminany io iraka io. Anana anjara asa anampaminany izy io. Anana fanompona ara-paminaniana. Iorina mafy eo amin'ny teny zany. Satria rehefa maminany izy na mandray fahitana dia sady ifanitsy amin'ny teny foana io no ho tanteraka hatrany. Anamarina azy ho mpaminany ny fahamarinany faminaniny. Ny proof fa mpaminany izy dia hita ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Fa amin'ny andro hitsofa ny iraka 7 rehefa hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Eny, araka ny dikateny King James, io olona tsony ty andininy ty hoe anjely io dia tsy vatana avy any an-danitra. Lay anjely fahenina mitsoka tropetra avy any an-danitra dia hita ao amin'ny Apokalipsy 7:7 ary lay 7 arak'izany endrika zany dia ao amin'ny Apokalipsy 2:15. Ity anankiray hita ao amin'ny Apokalipsy 7:7 ty dia iraka ho an'ny taom-piangonana 7 ary olona izy io, sady natao hitondra hafatra avy amin'Andriamanitra ka ny hafany sy ny fanompony no amarana ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny nambara tamin'ireo mpaminany mpanompony. Ampiasan'io iraka faran'io ho toy ny mpaminany Andriamanitra satria mpaminany izy io. Zay no naizy an'i Paoly teo amin'ny taona voalohany ary misy anankiray ihany koa eo amin'ny taona farany. Amosa 7:7-7. Tsofina va ao an-tanàna ny anjomara ka tsy atahotra ny vahoaka. Misy loza ao an-tanàna va raha tsy ny tompony natongo zany. Tsy manao na inona tokoa ny tompo Andriamanitra raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Fa amin'ny vanim-potoana ny andro farany no ivoahan'ireo kotrokorana fiton'i Jesosy. Apokalipsy 7:7-7.
ary niatso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fierony liona, ary no niatso izy dia nikotroka ny kotrokorana 7. Ary rehefa nikotroka ny kotrokorana 7 dia fanoratra kanjonareo feo avy tany an-danitra aho nanao tamiko hoe asitombokase zay efa nytonono ny kotrokorana 7 fa aza soratana. Tsy misy olona malala ny tao anatin'ireo kotrokoran'ireo, ilayntsika fantarina nefa io, saingy mila mpaminany ny fandraisana fanambarana satria tsy manana fomba hafa hitondrana an'ireo fanambarana Andriamanitra raha araka ny soratra masina afa-tsy amin'ny alalan'ny mpaminany. Tamin'ny alalan'ny mpaminany hatrany ny aviany ny teny ary ho toy izany hatrany. Ny fikarohana kely fotsiny amin'ny soratra masina dia efa ampy anam-porofoana fa lalàn'Andriamanitra izany. Ilay Andriamanitra tsy miova amin'ny fanao tsy miova no nandefa ny mpaminany tamin'ny taona rehetra izay nanalaviran'ny olona ny lamina napetrак'Andriamanitra. Rehefa samy nanalavitra an'ilay teny ny teolojianina sy ny vahoaka dia nandefa ny mpanompony teo amin'ireo olona ireo hatrany Andriamanitra. Saingy tsy avy eo amin'ireo teolojianina no ivoahany, mba hantsiana ny fampianaran-diso sy fitariana ny vahoaka hiverina amin'Andriamanitra. Hitantsika ary ny fiavian'ilay iraka ho an'ny taona 7 fa mpaminany izy io. Tsy ny fiavian'ity iraka ao amin'ny Apokalipsy 10:7 ty ihany no hitantsika, fa tazantsika ihany koa fa manambara ny fiavian'i Eli mialohan'ny fiverenan'i Jesosy ny teny. Ao amin'ny Mateo 7:10 ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha, ary Jesosy namaly ka nanao hoe Eli dia avy any ka ampody ny zavatra rehetra. Mialoha ny fiavian'ny tompontsika tsy maintsy miverina indray Eli mba hanao ny asa fanonerana eo amin'ny fiangonana. Zay ny voalazan'ny Malakia 7:17 ka hatramin'ny 4:20. Indro izaho niraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia tsy mbola tonga ny andron'ny tompo, ilay lehibe sady matahotra. Ary izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy, fandrao avy aho hamelo ny tany amin'ny fandriganana. Tsy salasalana mihitsy ny tsy maintsy hiverenany Eli mialohan'ny fiavian'i Jesosy. Manana asa manokana hovitaina izy. Io asa io dia lay ampahany voalazan'ny Malakia 7:4 hoe izy ampody ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Ny antony alalantsika fa izay no asa manokana hovitainy amin'ny fotoana io dia satria efa vita lay ampahany voalaza hoe izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, raha mbola tao amin'ny Jaona mpanao batisa ny fanompony Eli. Lioka 1:17 ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Eli mba ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoh ho amin'ny fahendren'ny marina, amboatra firenena voaomana ho an'ny tompo. Teo amin'ny fanompony Jaona lay nampidina ny fony ray tamin'ny zanaka. Fantatsika izany satria nilaza n'io Jesosy, saingy tsy nilaza ny eto fa ny fony zanaka no ampidina amin'ny rainy. Mbola tokony hisy aty aoriana izany. Ny fony zanaka amin'ny andro farany no ampidina amin'ny rainy tamin'ny Pentekosta. Jaona nanomana an'ireo rainy mba hahafahan'i Jesosy handray an'ireo zanaka ao ambala. Ankehitriny, io mpaminany izay ilatsahany fanahin'i Eli io no hanomana an'ireo zanaka izay hitseny indray an'i Jesosy. Eli no niantsony Jesosy an'i Jaona. Mateo 7:12. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sady Eli, nefa ny olona tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Ny antony niantsony an'i Jaona ho Eli dia satria ilay fanahy teo amin'ny Eli ihany no niverina teo amin'ny Jaona, toy ny niverenana io fanahy io teo amin'ny Elisha, taorian'ny nanjakan'ny mpanjaka Ahaba. Ankehitriny, hiverina indray mandeha indray eo amin'ny lehilahy hafa io fanahy io mialoha kely ny avian'i Jesosy. Ho mpaminany izy io, anamarina azy toy izany Andriamanitra, satria ilay Jesosy tenany ao amin'ny nofo dia hoeto mba hanamarina azy, toy ny nataony teo amin'ny Jaona. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no anaovany an'io, ka zay no hatonga ny fanompony io mpaminany io arahan'ireo fampisehoana lehibe sy mahatalanjona. Amin'ny mampaminany azy, ho voamarina ny fanambarana rehetra, satria ho tanteraka ny fanambarana rehetra. Fampisehoan-kery mahatalanjona maro no tanteraka arak'izay andidiny noho ny finoana. Avy eo dia amoaka ny afatra nomen'Andriamanitra azy ao amin'ny teny izy mba hamerenana ny olona amin'ny fahamarinana sy amin'ilay tena herin'Andriamanitra. Iaino ny sasany kanefa handa azy toy izay fa nisy hatramin'izay ihany ny akamaroany. Fa io mpaminany iraka ao amin'ny Apokalipsy 10:7 ihany lay ao amin'ny Malakia 3:17 ka hatramin'ny 4:20. Fa hitovy amin'ny Elisy Jaona izy io raha ny marina. Samy tsy nikambana tamin'ny sekoly ara-pivavahana nisy tamin'ny andron'ireo lehilahy reo, samy lehilahy tia tany hevitra, samy tsy nietsika raha tsy nanana ny zao nolazain'ny tompo mivantana tamin'Andriamanitra avy amin'ny fanambarana. Samy nanameloka mafy an'ireo lamina sy ireo mpitarika ara-pivavahana tamin'ny androny. Ary tsy izay ihany fa samy nanameloka mafy ihany koa ny ratsy fitondran-tena sy ireo izay nanimba ny hafa. Ary mario fa samy naminany betsaka izy ireo ny amin'ny fanoherana ny vehivavy ratsy fitondran-tena sy ny fanaony. Eli dia ny teny mafy nanohitra an'i Jezebela.
Ary Jaona nananatra ny Herodiasy vadiny Filipo. Na de tsy ho olo malaza azy izy, Andriamanitra no nanamarina azy. Toy ny nanamarina an Jesosy an Jaona ihany sy ny nanamarina ny fanahy-masina an Jesosy, de afaka iandro sika fa ho voamary ny fiasan'ny fanahy eo amin'ny fiainan'io lehilahy io am'ireo asa mahery, izay sady tsy azo adikevitra no tsy hita n'aiza n'aiza. Ary Jesosy mihitsy eo amin'ny fiverenany no anamarina azy, tahaka ny nanamarinany an Jaona. Jaona nanambara fa tonga Jesosy, ary toy izany koa ty lehilahy ty, tahaka ny Jaona, izy no anambara fa tonga Jesosy. Ny fiverenan'ny Kristy mihitsy no anaprofo fa io lehilahy io marina no mpialoha lalana ny fiaviany faharoa. Zay ny profo farany fa izy marina ny mpaminany voalazany Malakia 3:7-20 satria ny fiafaran'ny vanim-potoan'ny jentilisa de ho lay fisehon'ny Jesosy tenany, fa ho tara loatra eo hoan'ireo zay nanda azy. Mba hampazava ny fanehontsika n'io mpaminany ny andro farany io bebe kokoa, andesika namarika manokana fa Jaona mpanao batisa, lay mpaminany ao amin'ny Matteo 1:12 de lay voalaza rahateo ao amin'ny Malakia 3:7. Indro aniraka anirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo zay tadiavinareo de ho avy tampoka eo an-tepolony, ary ny iraky ny fanekena zay irinareo dia indro tamizy ho ny tompony maro. Matteo 1:1-12. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nandidiny ny mpianany 12 lahy, de niala teo izy ampianatra sy toroteny any an-tanànan'ny olona. Ary rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'ny Kristy, de naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe, ianao va lay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny Jaona zay renareo sy hitanareo zao, mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa, diovina ny boka, ary malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo de toriana ny filazantsara, ary sambatra zay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ary noho ny lasy reny, de vao nilaza ny Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, izay inona ny voanareo nakany anefitra? Volotara nozongozon'ny rivotra va? Sa izay inona ny voanareo? Olona mitafisoa va? Indro, ny mitafisoa de ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izay inona ny voanareo? Mpaminany va? Eny, ho za aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no lay voasoratra hoe, indro, za maniraka nirako ialohanao, zay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, am'izay nateraka ny vehivavy dia tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra de lehibe noho izy. Efa nisy zany, efa vitsy zany, efa tapitra io. Nefa mario eto ny Malakia 3:7-20. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny preare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho ny tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny elany, ary voky anareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha, ary hotsanareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro zay ho tendreko ho ny tompony maro. Tsarovinareo ny lalàn'i Mosesy mpanompoko, zay nandidiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra, de ny didy sy ny fitsipika. Indro, izaho niraka ny eli-paminany ho aminareo, de tsy mbola tonga ny andron'ny tompo lay lehibe sady matahotra. Ary izy ampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy, fandrao avy aho amely ny tany amin'ny fandriganana. Hitanareo fa aoriana kely ny fahatongavan'io Eli io, dia ho diovina amin'ny afo ny tany, ka ho tonga lavenina ny ratsy fanahy. Mazava ho azy fa tsy nitranga tamin'ny andron'ny Jaona zany lay Eli tamin'ny androny. Ny fanan'Andriamanitra zay naminany ny fiavian'ilay iraka ao Malakia 3:7. Jaona de mamerina fotsiny ny faminaniny zay efa voambara tany aloha tao amin'ny Isaia 40:7, tany amin'ny 300 taona taloha ny farafahakeliny. Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana ho any anefitra ho an'ny tompo, manaova lalambe any an-tany foana ho any Andriamanitsika. Fa Jaona tamin'ny alalan'ny fanahy masina, izy lay feo voalazan'i Isaia sy Malakia zay hita ao amin'ny Matteo 7:7. Fa izy no nampilazainan'i Isaia mpaminany hoe, injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboara ny lalan'ny tompo, ataovy mahitsy ny lalakaleny. Ko dia afaka mahita tsara sika avy amin'ny soratra masin'ireo fa lay mpaminany ao Malakia 3:7 zay Jaona dia tsy lay mpaminany ny Malakia 3:7-20. Na de marina aza fa samy manana n'lay fanahy teo amin'ny Eli na Jaona na io mpaminany ny andro farany io. Eny, io iraka ao Malakia 3:7-20 sy ny Apokalipsy 10:7 io dia anao zavatra roa. Voalohany,
araka ny Malakia 7:17-20 dia izy no ampody ny fon'ny zanaka ao amin'ny rainy. Faharoa, izy no anambaran'ireo zava-miafy ny kotrokorana 7 ao amin'ny Apokalipsy 10, zay fanambarana voarakitra ao amin'ny tomboka se 7. Ireo zava-miafina fahamarinana voambaran'Andriamanitra ireo no ampody ara-baky teny ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy tamin'ny andro Pentekosta. Tena izany marina. Kanefa everany koa zao, itovy amin'ny Elisy Jaona io mpaminany irak'io raha ny eo amin'ny toetrany sy ny fanaony. Itovy tamin'izay nisy tamin'ny andron'ny Ahaba sy tamin'ny andron'ny Jaona ny olona amin'ny andron'io mpaminany irak'io. Ary satria ho an'ireo zanaka ihany ny fampidina ny fo, dia ireo zanaka ihany no iaino. Tamin'ny andron'ny Ahaba, Israelita 7,000 no tena vo hita teo. Vitsikely ihany koa izy ireo tamin'ny andron'ny Jaona. Ny akamaroan'ny olona teo amin'ireo taona roa ireo dia tao amin'ny fijagajagana ny fanompoantsampy. Mbola tianao fampitana ihany aho eo amin'io mpaminany iraka ho an'ny Laodikia io sy eo amin'ny Jaona, ilay mpaminany iraka ny alohan'ny fiavian'i Jesosy voalohany. Diso fandraisana ny olona tamin'ny andron'ny Jaona ka nanao azy ho Mesia. Jaona 1:7-20. Ary Jaona nambaran'ny Jaona, raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy Levita avy tany Jerosalema akany aminy mba hanontany azy hoe iza moa ianao, ary nilaza marina izy ka tsy nanda, fa hoy ny filazany tsy izany Kristy. Eny, io mpaminany iraka ho an'ny andro farany io dia anana hery lehibe eo anatrehan'ny Tompo, ka isy diso fandraisana ary anao azy ho Tompo Jesosy. Isy fanahy eto tany amin'ny andro farany izay amitaka ny maro ka ampino azy ireo anio. Matio 4:4-4:20. Fa isy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana, ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo zany, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Aza mino an'izany anefa ianareo, tsy izy no Jesosy Kristy, tsy izy ilay zanak'Andriamanitra, namandreo rahalahy izy, mpaminany, iraka, mpanompon'Andriamanitra. Tsy ilainy ny andray aja manatombo noho izay voarainy Jaona tamin'ny fotoana na feo mahery azy ka nanaovany hoe tsy izano izy, kanefa avy aorika izy. Alohan'ny alantsika amin'ity ampahany mikasika ny iraka ho antaona ny Laodikia ity, misy an'ireto fisainana roa reto tsy maintsy ometsika lanjana. Voalohany, mpaminany iraka iray no hisy amin'io taona io. Milaza ny Apokalipsy 10:7 fa rehefa hitsoka izy, olona iray. Tsy mbola nisy andro mihitsy ka nanomezan'Andriamanitra mpaminany roa lehibe ho an'ny vahoakany tamin'ny fotoana iray. Enoka irery, nonomeny, Noa irery, nonomeny. Mosesy, izy irery no nanana ny teny, na dia naminany aza ny sasany, nonomeny. Tonga irery Jaona mpanao batisa. Eny, tsy maintsy isy mpaminany amin'izao andro farany izao, tsy hoe mpaminany vavy, na dia betsaka noho ny lehilahy zany vehivavy amin'izao taona izao izay mihefitena fa mitory fanambarana avy amin'Andriamanitra. Nefa milaza ny teny tsy mety diso fa izy ilay mpaminany lehilahy no anambaran'ireo zava-miafina amin'olona amin'ny andro farany ka ampody ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Eo koa ireo milaza fa amin'ny alalan'ny fanambarana natambatambatra no iangonany vahoakan'Andriamanitra. Toeriko zany filazana zany. Maneho miharihary ny Apokalipsy 10:7 fa tsy mari-potro zany. Eny, tsy manda fa maro ny olona aminany amin'izao taona farany izao, ary mety marina tsara ny fanompony izy ireo sady ho zany mihitsy. Tsy mandany fisian'ireo mpaminany tony tamin'ny andron'ny Paoly aho, fa nisy mpaminany natsoina hoe Agabo izay naminany mosary. Manaiky aho fa marina zany. Kanefa lavoko miaraka amin'ny porofo ao amin'ny teny izay tsy mety diso, raha ny hoe misy mihoatra ny mpaminany iraka anankiray anambaran'ireo zava-miafina voarakitra ao amin'ny teny, ka manana n'ilay fanompona ampody ny fony zanaka amin'ny rainy. Mbola mitoetra trany ilay izao no lazain'ny Tompo avy amin'ny teniny tsy mety diso. Mbola hitoetra trany sady ho voamarina. Mpaminany iraka anankiray no hisy amin'izao taom-piangonana izao. Raha ny maizy ny olona ihany no jerena, mahalala ny rehetra fa misy foana ny fisarahan-tsaina eo amin'ny antsipiriany madinika amin'ny fampianarana lehibe iray, na dia samy manaika ny fampianarana io aza ny rehetra. Koa iza ary no anana ny fahefanany ho tsy mety diso, izay tokony ampodiana amin'izao taona farany izao, satria ho fampisehoana indray mandeha indray an'ilay ampakarina teny madio izao taona farany izao. Midika zany fa ho azontsika indray mandeha indray ny teny, toy ny nanomezana azy tao amin'ny fahataterahany, ka nazava tanteraka tamin'ilay taona nisy an'i Paoly. Anambara aminareo aho hoe iza no anana an'io, ho mpaminany voamarina tanteraka izany. Eny, tena voamarina mihoatra noho ny mpaminany hafa rehetra tamin'ny taona rehetra azy, hatramin'ny Enoka mandraka ankehitriny, satria tena ilain'io lehilahy io ny anana n'ilay fanompona ara-paminana iny ny vato sarona.
ary Andriamanitra no aneony aminy. Tsy ilainy ny anambarany tenany, fa Andriamanitra no anamarina azy amin'ny feon'ny famantarana. Amen. Ny fisainana faharoa izay tokony ho voarakitra ao am-pontsika dia ny niatombohan'ny taom-piangonana fito niaraka tamin'ny fanahy antikristy toy ny teo amin'ny fanahy masina ihany izay tokony hisaorana mandrakizay. Jaona voalohany toko 4:1 ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao. Tsikaritra ve zany? Ny fanahy antikristy dia voatondro fa eo amin'ireo mpaminany sandoka. Niara-nanomboka tamin'ireo mpaminany sandoka ny taom-piangonana ary ary farana amin'ireo mpaminany sandoka. Eny, mazava ho azy fa isy an'ilay tena mpaminany sandoka amin'ny endriny rehetra, toy ilay lehilahy voambarany Apokalipsy. Kanefa dia zao, isy mpaminany sandoka maro iseho alohan'izy io voambara. Mateo 4:17-20 koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka ny famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo rahateo zany, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Voaseho miharihary tamintsika tamin'ireo soratra masina maro isan-karazany ireo mpaminany sandoka ireo, araka reto manaraka reto. Petera 2:1-2 fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary isy koa mpampianatra sandoka tahak'izany eo aminareo, izay atonga mangigina sain-diso mahavery, ary andany tompo izay nividy azy aza ka tonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany, ary maro nanaraka ny fijejejony, ka ireny no itenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Timoty 2:4-7 fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidy ity sofiny izy, dia mora mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Timoty 2:4-1 fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia. Eny, ho tsikaritra amin'ireo rehetrareo fa izay mivoaka ivelan'ny teny ny mpaminany sandoka, toy izay efa nasehontsika taminareo fa ny antikristy dia midika ho anti-teny, koa dia tonga mpamadika ny teny araka izany ireo mpaminany sandoka ireo, fa omeny dikany araka ny sitrapony izay avy amin'ny devoly zany. Mba tsikaritra ve ny fomba famatoran'ireo olona mitarika ny hafa ho amin'ny fahaverezana mba hifikitra aminy amin'ny alalan'ny tahotra? Lazainy fa raha tsy manaraka ny voalazan'ny olona na raha misaraka aminy dia isy fandringanana azo azy. Mpaminany sandoka izy ireo, satria ny tena mpaminany dia tarika hatrany olona eo amin'ny teny, ka matitra ny olona hifikitra amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy ilaza amin'ny olona mba hatahotra azy na izay lazainy tenany, fa mba hatahorany an'izay voalazany teny. Maro io ny fomba ifezakazan'ireo olon'ireo aorian'ny voly, tahaka any Jodasy. Asainy mivarotra ny fanananareo rehetra ianareo, ary anome azy an'izany ho amin'ny sitrapony. Mandany fotoana kokoa eo amin'ny fanalitra maro izy ireo noho ny teny. Izay afaka mampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana dia mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay ahitana ampahana fahatsoana ambadika izany, sady angata-bola aveo. Ary amavainy ny teny nefa dia lazainy fa avy amin'Andriamanitra izany. Arakeo amin'izy ireo ny olona, izaka ny ataon'izy ireo, anoana azy ireo, ino azy ireo, nefa tsy fantany fa lalan'ny fahafatesana io. Eny, feno mpakatahaka ranofo ny firenena. Hiezaka izy ireo amin'izao ny faran'izao ny akatahaka ny mpaminany Iraka io, niezaka nakatahaka ny Paoly ny zanaky Skeva fito miralahy. Simona mpanao ody dia niezaka nakatahaka ny Petera. Ho ara-nofo rehefa akatahaka ireo. Tsy ho vitan'izy ireo ny amoaka n'ilay zavatra mivoaka eo amin'ilay tena mpaminany. Rehefa ilaza izy io hoe tapitra ny fifahazam-panahy, dia andeha ny rehetra eny izy ireo ka hiambo manana fanambarana lehibe hoe tena marina ny zavatra nanan'ny olona ary anao zavatra lehibe sy mataranjona kokoa eo amin'ny olona Andriamanitra. Dia ho latsaka ao amin'izany ny olona. Ilaza ireo mpaminany sandoka ireo fa tsy mba teolojianina akory la Iraka amin'ny andro farany, koa dia tsy ilaina ny mihaino azy. Tsy ho vitan'izy ireo ny amoaka ny zava-bitan'ilay Iraka. Tsy hanamarina azy ireo toy izay ataony eo amin'io mpaminany ny andro farany io Andriamanitra, saingy amin'ireo fiteny marevaka sy tsara lahatra, ary noho ny amaroany ny lazany maneran-tany no ampitandremany mafy ny olona mba tsy haino an'io lehilahy io an'ilay Iraka, ary ilaza izy ireo fa diso ny fampianarany. Mizotra tsara eo amin'ny lalan'ny rainy izy ireo dia ireo fariseo izay avy amin'ny devoly, satria nanambara izy ireo fa samy diso ny fampianaran'i Jesosy Jaona. Nahoana nefa ireo mpaminany sandoka ireo ny tonga eo mba hanohitra an'ilay tena mpaminany ka manamavo ny fampianarany? Satria efa tena nirony izy ireo ho arak'ilay endrika hita nataony razana, fony izy ireo nanohitra ny Mikaia tamin'ny andron'ny Ahaba. Efa jato lahy tamin'izy ireo no nyraisaina teo,
ary satria nitovy avokoa ny zavatra nolazain'izy ireo de voafita ny olona saingy mpaminany ray ny ray ihany no nanana ny marina ary diso ny hafa rehetra satria nankinin'Andriamanitra tamin'ny anankiray irery ihany ny fanambarana. Mitandrema ny am'ireo mpaminany santoko ireo satria ambody mitohy izy ireo. Raha mbola misalasalany am'izany ianareo dia mangataha amin'Andriamanitra mba hameno anareo amin'ny fanahiny sy taridalana anareo satria tsy afaka ho voafitaka ny tena olom-boafidy. Azonareo ve zany? Tsy misy olona afaka mitaka anareo. Tsy vitan'ny Paoly ny hamitaka na de ny olom-boafidy anankiray aza na dia andeha atao aza hoe diso izy. Ary tamin'io taona ny Efesosy voalohany io tsy afaka ho voafitaka ny olom-boafidy teo satria nozahan'izy ireo toetra ny apôstôly sy ny mpaminany santoko ka hita ny fampandainga de nolaviny. Aleloia! Ny ondry ny miaino ny feoany ka manaraka azy. Amen. Inoko zany. Fiarabana. Apokalipsy 3:4. Zao nolazain'ny amen de ilay vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao. Ola! Move ka tsy famaritana mahafinaritra indrindra ny am'ireo toetrany tompo sy mpamonjy malalatsika zany de Jesosy Kristy mahatonga te Hiob zany teny zany. Mitondra karazana fanafeny toky atao-poko zany. Efa mampietana ny famakina azy ireo fotsiny na de mbola eo ampiandrasana ny fanambarana avy amin'ny fanany amin'io aza. Jesosy ny manome antsika ny famaritana ny tenany izay mifandraika amin'ny taom-piangonana farany io. Eo amin'ny fiafarany ny androm-pahasoavana, nitazana hatrany amin'ny taonjato voalohany ka hatramin'ny 20 izy ka nanambara tamintsika ny zavatra rehetra mikasika an'ireo taon'ireo. Alohany anambarany amintsika an'ireo toetra tazana eo amin'ny taom-piangonana farany, de omeny tompo-maso farany sika ny amin'ny Andriamanitra azy ambony sy faratapony indrindra. Fanambarana vato-sarona ny amin'ny tenany ny eto. Zao no lazain'ny amen. Jesosy no amen an'Andriamanitra. Jesosy lay ho tohany zany amin'Andriamanitra. Amen. Mitoetra ho tsy azo ovany zany. Mitoetra trano ho ekena. Mitoetra trano ho teny fikasana mpandresy. Mitoetra trano ho teny fikasana tsy afaka iova. Mitoetra trano ho tompoka sen'Andriamanitra. Tiako jerenareo tsara ny eto fa ahita zavatra tsara sy mahafinaritra indrindra ianareo. Nilaza fa eto ny fotoana farany tamin'ny fanambarany ny maiziny tenany. Rehefa tapitra ny androm-pahasoavana de tonga aoriana kelin'izany milenium sa tsy zany? Eny ary. Miarama mamaky amiko ny Isaia 5:20 andiny 4:40 ka hatramin'ny 7:40. Zay miaraba tena ety ambonin'ny tany de anao zany amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny fahamarinana. Ary zay mianina ety ambonin'ny tany de inina amin'ny Andriamanitra ny fahamarinana satria efa dino ny fahoriana taloha sady voafiny zany ka tsy hitany masoko. Fa indro za mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory azy. Fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary zany aho. Fa indro mahary an Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olona ho firavoravona. De ho faly am Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko ary ny feo mitomantsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Jerosalema vaovao io resahany io. Milenium maneto. Fa raha iresaka ny amin'ny milenium eno ny filazany ny amin'ny hoe karazan'Andriamanitra tohininy izy. Ny 4:40 zay miaraba tena ety ambonin'ny tany dia anao zany amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny fahamarinana. Eny, marina zany. Kanefa ny tena dika teny marina de tsy hoe Andriamanitra ny fahamarinana fa Andriamanitra ny amen. Koa dia zao ny vakiny, anao zany amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny amen. Ary zay menina ety ambonin'ny tany dia inina amin'ny Andriamanitra ny amen. Satria efa dino ny fahoriana taloha sady voafiny zany ka tsy hitany masoko. Fa indro za mahary lanitra vaovao sy tany vaovao de tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory azy. Fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary zany aho. Fa indro mahary an Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olona ho firavoravona de ho faly am Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko ary ny feo mitomantsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Aleloia! Lay Jehova tao amin'ny testamenta taloha io, lay Andriamanitra ny amen. Fa Jesosy teo amin'ny testamenta vaovao no eto, lay Andriamanitra ny amen. Mianory Israely, ny tompo Andriamanitra ao de Andriamanitra tokana. Miveriny eto ndray zany. Lay Jehova tao amin'ny testamenta taloha no Jesosy tao amin'ny vaovao. Mianory Israely, ny tompo Andriamanitra ao de Andriamanitra tokana. Tsy manambara Andriamanitra hafa akory ny testamenta vaovao, fa fanambarana manatombo kokoa ny amin'ilay Andriamanitra tokana sady iray ihany. Tsy nidina akory Kristy mba hampafantatra ny tenany. Tsy tonga izy mba aneo zanaka, tonga izy mba aneo sy hampafantatra ny ray. Mbola tsy niresaka mihitsy ny fisian'Andriamanitra roa izy, fa niresaka ny amin'Andriamanitra tokana. Ary eto amin'ity taona farany ity, tafaverina eo amin'ny fanambarana vato sarony sika.
fa ny fanambarana lehibe indrindra ao amin'ny baiboly rehetra mikasika ny Mahandriamanitra azy de zao: Jesosy de Andriamanitra, izy sy ny ray de ray ihany, tokan'Andriamanitra, ary ny anarany dia Jesosy Kristy Tompo. Izy no Andriamanitra ny Amen, tsy miova mihitsy izy, tsy miova mihitsy ny ataony. Tononony zany de miorona mafy, ataony zany de vita ho mandrakizay. Tsy misy mahavita ny anaisitra an'izay voalazany na anampy eo amin'izany, koa ho tanteraka izany. Amen, koa ho tanteraka izany. Tsy faly ve nareo raha manompo Andriamanitra toy izany? Afaka alala tsara ianareo ny toerana misy anareo ao aminy, na oviana ary amin'ny fotoana rehetra. Izy no Andriamanitra ny Amen sady tsy ova. Zao nolazainy ny Amen, tiako zany. Midika zany fa zay rehetra nolazainy de zay. Midika zany fa zay rehetra nolazainy teo amin'ny taona voalohany sy teo amin'ny faharoa ary teo amin'ireo taona hafa rehetra kasika an'ilay tena fiangonana sy mikasika an'ilay voalobodratsy dia tena marina ka tsy ova. Midika zany fa zay natombony tao amin'ny Genesisy de ho faranany ao amin'ny Apokalipsy. Tsy maintsy ho faranany satria izy no Amen, koa ho tanteraka izany. Eny, hitantsika eto indray ny antony ankahalany devoly ny bokin'ny Genesisy sy ny Apokalipsy. Ala ny fahamarinana, fatany fa handresy ny fahamarinana, fatany ny hafarany. Toinona no hiadivany amin'izany, kanefa eo amin'ilay lafiny mpandresy isika izay mino ny teniny ihany no tiako ambara, de ireo izay miandany amin'ilay Amen. Zao nolazain'ilay vavolombelona matoky sy marina. Eny, tiako aseho anareo ny fisainana hitako ny aminy hoe mahatoky. Fantatrareo fa miresaka matetika ny amin'io Andriamanitra tsy miova io isika, izay tsy miova amin'ny teniny, ary rehefa miresaka ny aminy toy izany dia matetika isika no toa mahita azy amin'ny endrika toy ny hoe tsy miraharaha olona mihitsy. Everina toy ny hoe nanao ny tontolo rehetra sy ireo lalàna rehetra mifandraika amin'izany Andriamanitra, de niala lavitra teo avy eo ka tonga ho Andriamanitra tsy miraharaha olona mihitsy. Everina toy ny hoe nanao lalam-pamonjena ho an'ny taranak'olombelona very Andriamanitra de ny lalany azo fijaliana, ary avy eo rehefa nanaisitra ny fahotantsika ny nahafatesan'i Kristy ka nanoka baravarana ho antsika keo aminy fitsanganany, de niala lavitra fotsiny Andriamanitra ka tsy nanao ninona intsony. Toa masaka ao anatintsika ny finoana hoe nisy bahary lehibe zay nahary zavatra, de tsy noraraha intsony ny zavatra nohariny. Eny, lazaiko fa be loatra ny olona mirona amin'izany fomba fisainana izany, saingy fisainana diso io, satria Andriamanitra no mbola manapaka ny rarahan'ny olona amin'izao fotoana izao, sady pahary izy ny mpamelona. Kolosianina 1:9-10 fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, de ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azo zany, ary izy no taloha ny zavatra rehetra sady ao aminy no areta ny zavatra rehetra. Andriamanitra ambony indrindra izy, tamin'ny sitrapony manokana no nametrahany ny planiny ny famonjena ho an'ireo olom-boafidiny izay efa fatany raha teo. Maty teo amin'ny hazofijaliana ny zanaka mba hanome fomba handraisantsika famonjena, ka ny faniamasina ny manatanteraka tsara ny sitrapony ray. Eo mpanaovana ny zavatra rehetra ho araka ny fikasan'ny sitrapony izy, tena eo anivony rehetra io izy, eo anivon'ny fiangonana izy, io pahary lehibe io. Lay Andriamanitra mpamonjy no miasa mipatokina eo anivon'ireo azy amin'izao fotoana izao amin'ny mampiandrondro lehibe. Ho an'ireo azy mihitsy no tena antony isiny, sady tia azy ireo izy no mia azy ireo. Eo amin'izy ireo foana ny masony. Raha milaza ny teny hoe miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo, dia zay mihitsy no tiany zany ambara. Faly tokoa fa mitoetra matoky ny Andriamanitra. Matoky amin'ny tenany izy ka tsy andainga, matoky amin'ny teny izy ka ho toanany zany, matoky eo amintsika izy ka tsy misy avelany isovery sika fa hatsangany amin'ny andro farany. Faly ara mitoetra eo amin'ny fatokiny. Filipianina 1:1 ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no anatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Izy ilay vavolombelona marina. Eny, io teny hoe marina io dia ilay teny efa hitantsika ihany teo amin'ny Apokalipsy 7:7. Tsaronareo fa tsy midika hoe marina toy ny mifanohitra amin'ny diso akory zany, fa misy dikany lalina sy manan-karena kokoa. Maneho ny fahavitana tanteraka zany, izay mifanohitra amin'ny fahavitana amin'ny ampahany. Eny, tany amin'ny taona Filadelfia no efa tombotra ny fiavian'ny tompo. Fitiavana lehibe toy inona no nasehon'io taom-piangonana io azy? Mampatsiahy ahy an'ireo teny mahafinaritra ao amin'ny Petera 1:1-5 zany, zay na de tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na de tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa satria nonareo de ravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Miara-mifaly amin'izy ireo koa sika, tsy nahita azy sika kanefa nahatsapa azy.
Mahalala azy arak'izay amelany reto fitaovam-pandrenesantsika voafetra reto alalantsika azy sika ankehitriny. Ifanatrika anefa zany raha Androany ho an'ity taom-piangonana ity zany, eo amin'ny fiafarany ty taom-piangonana ity no iaviny. Lay fahavitana tamin'ny ampahany dia ho tonga fahavitana tanteraka, fahavitana feno. Aleloia! Toy ny nahita manjavozavo an'ireo zavatra reo tamin'ny fitaratra sika, fa tsy ela dia ifanatrika. Miroso avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra sika, fa tsy ela dia ho ao amin'ny voninahitra. Ary amirapiratra ao amin'ny voninahitra sika, itovy aminy sika, tena itovy tsara aminy Jesosy lay mpamonjy tsika soa. Tsy mahafinaritra ve zany? Feno sika ao aminy, mariny zany, tsy andainga amintsika ny amin'izany izy, fa ndray andro any sika dia ho vanatra ao amin'ny atôma, itafiny tsy fahafatesana sika, ho voatelina tanteraka ao amin'ny fiainana, ary ho tratratsika lay fahavitana azy eo. Izy lay vavolombelona matoky sy marina. Ankehitriny ifantoko sika amin'io teny hoe vavolombelona io. Eny, avy amin'io teny io no nazahoantsika ny teny hoe martiora. Miresaka ny amin'ny Stefana sy Antipasy ary ny hafa koa toy ny martiora ny Baiboly. Martiora izy ireo, vavolombelona ihany koa. Tamin'izany Jesosy dia martiora matoky. Vavolombelona zany ny fanahy masina, manambara an'io ny fanahy. Nankahalan'i Jesosy zao tontolo zao, novonoina izy, nefa tia azy Andriamanitra dia nakany amin'ny ray izy. Ny profo fa nakany amin'ny ray izy dia niniaviny ny fanahy masina. Raha nandany Jesosy ny ray, dia tsy tonga ny fanahy. Vakio zany ao amin'ny Jaona toko 4:17 ka hatramin'ny 20. Fa za milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha dia rahako aty aminareo izy. Raha tonga izy dia apiako zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho, ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrina zao tontolo zao dia efa voatsara. Ny fanatrehan'ny fanahy masina eto amin'ity tany ity, raha tokony hoe Jesosy no eto, zay no mana-profo fa mariny Jesosy ary nakany amin'ny ray izy. Saingy voalaza ihany koa ao amin'ny Jaona toko 4:17 hoe tsy hamela anareo kamboty aho, akaty aminareo aho. Nandefa ny mpananatra izy ihany lay mpananatra teo. Niverina tamin'ny mafana teo amin'ilay tena fiangonana izy, ka izy no vavolombelona matoky sy marina eo anivon'ny fiangonana. Saingy verina ao amin'ny nofondray izy ndray androany, ary eo nanam-porofony hoe iza no antokana ambony indrindra. Izy ihany, Jesosy Kristy, lay tompony voninahitra. Vavolombelona matoky sy marina, mpahary sy mpamelona, fahavitana tanteraka, lay amenina an'Andriamanitra. Toy inona no itiavako azy? Toy inona no anandratako azy? An Jesosy lay zanak'Andriamanitra. Tiako faranana amin'reto teny reto ny hevitra amin'ity ampahany fiarabany ity. Dia ny Korinthianina 2:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Fa raha matoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, zay nitorinay teo aminareo, dia Zasy, Silasy ary Timoty. Dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny, ary amin'ny alalany koa ny amen, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataony. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo ao amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, zay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra atao-pontsika. Zay ny andohany zao zavatra noharian'Andriamanitra zao. Zay no ilazan'ny Tompo Jesosy ny maizy azy, kanefa tsy araka ny fandrenesantsika azy ny hevitr'ireo teny reo. Raha raisina araka ny fandrenesana azy fotsiny zany, dia mahatonga ny olona sasany, ny akamaroan'ny olona raha ny marina, mieritreritra fa Jesosy ny voalohany tamin'izay noharian'Andriamanitra, ka mahatonga azy ambanimbany noho ny maha-Andriamanitra azy. Ary io nohariany voalohany io avy eo no nahary ny tontolo hafa rehetra sy ny eo aminy. Tsy izay anefa ny marina, fantatrareo fa tsy mifanaraka amin'ny Baiboly rehetra zany. Zao re teny reo, izy no ny andohany na ny aviany ny zavatra noharian'Andriamanitra. Koa dia fantatsika amin'ny antoka tanteraka fa Jesosy no Andriamanitra, lay tena Andriamanitra, izy no mpahary. Jaona 1:17, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariany zao zavatra ary rehetra zao na dia ray azy. Fa izy lay voalaza ao amin'ny Genesis 1:1, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Voalaza ihany koa ao amin'ny Exodosy 20:1, fa enemana nanaovan'ny tompony ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ambany zay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Hitanareo, tsy salasalana fa izy no mpahary. Izy no mpahary ny famoronana tanteraka ara-batana. Azo antoka fa hitantsika ankehitriny ny dikan'ireo teny reo. Raha ny fantikana hafa ankoatr'izany dia ilaza fa
Andriamanitra nahary an'Andriamanitra. Ahoana nafan'Andriamanitra no ariana raha indro fa izy mihitsy ilay mpahary? Indro anefa izy eto fa eo anivon'ny fiangonana. Raha mbola eo izy ka manambara ny maizy azy amin'izao taona faran'izao, dia miantso ny tena no niaviny ny zavatra no arian'Andriamanitra. Famoronana hafa ny eto. Ny fiangonana no resahan'izany. Fandrona manokana ny amin'ny tenany ny eto. Izy ny mpahary an'io fiangonana io. Lay mpapakatra any an-danitra no nahary ny ampakariny. Amin'ny mahafanan'Andriamanitra azy, nidina izy ka nahary andreo sela tao amin'ny Maria Virjine, ka zay no naterahan'ilay vatana. Tiako averina zany. Izy no nahary andreo sela mihitsy izay tao an-kibon'ny Maria mba hisino io vatana io. Tsy ampy-tsotro zao ny hanomezan'ny faniamasina aina n'ilay atodin'olombelona tao amin'ny Maria, fa raha izay dia ho taranak'olombelona mpanota ny namoaka vatana iray. Tsy ho namoaka n'ilay Adama farany zany. Voalaza ny aminy hoe vatana ny namboarinao. Ny ray, oa, Andriamanitra, tsy Maria, no nisino io vatana io. Olombelona natao fonosany Maria, ary izy no niahany io zaza masina io ka nitondra azy ho amin'ny fahaterahana. Andriamanitra olona izy io, zanak'Andriamanitra izy io. Isan'ilay famoronana vaovao izy io. Tafakambana sy nifandray ny olona sy Andriamanitra. Izy no voalohany amin'io taranaka vaovao io. Izy no lohan'io taranaka vaovao io. Kolosianina 1:9-10. Ary izy ny lohany tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Kortianina 2:5-7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia famoronana vaovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Noho izany dia afaka mahita ianareo fa na dia tao amin'ilay lamina na famoronana fahiny aza ny olona. Eto kosa, no lay firaisany amin'ny Kristy, dia lasa famoronana vaovao avy amin'Andriamanitra izy. Efesianina 2:2-10. Fa asany isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara. Efesianina 4:4-7. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay niforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Io famoronana vaovao io dia tsy ny fanamboamboarana ilay famoronana teo aloha, raha izany dia tsy azo antsoina ho famoronana vaovao, kanefa dia izay mihitsy ny voalazany maizy azy. Famoronana vaovao. Famoronana hafa io, hafa noho ilay teo aloha. Tsy mifampiraraha araka ny nofontsony izy io. Zay ny fomba ny fampirarahiny tamin'ny Israely. Nifidy any Abrahama izy, ary koa ny ampahany tamin'ilay teraka Abrahama tamin'ny alalan'ilay taranaka masina teo amin'ny Isaka. Fa eto dia avy tamin'ny karazana foko sy firenena rehetra no nanaovany famoronana vaovao. Izy no voalohany tamin'ny famoronana io. Andriamanitra no ariana araka ny endrika olona izy teo. Ankehitriny, eo ampahariana zanaka maro ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny fanahiny izy. Andriamanitra, lay mpahary, no nahary ny tenany ho ampahany zavatra no ariany. Zay no tena fanambarana marina ny amin'Andriamanitra. Zay ny fikasany. Io fikasany io dia tanteraka tamin'ny alalan'ny fifidianana. Zay no antony nahafahany nandefa ny fijeriny hatramin'ilay taom-piangonana farany, rehefa ho tapitra ny rehetra ka mbola mahita ny tenany teo anivon'ny fiangonana trano izy, ho toy ny avy io famoronana vaovao avy amin'Andriamanitra io. Lay heriny avo indrindra no nanatanteraka izany. Tamin'ny fanapahan-keviny manokana no nifidianany andreo mpikambana ao amin'io famoronana vaovao io. Notendreny raha teo amin'ny fananganana anaka araka izay ankasitrahany fony izy ireo. Tamin'ny fahalalany rehetra sy ny heriny mifeny rehetra no nanatanterahany an'izany. Raha tsy izany dia ahoana ny mety hahafantarany fa ho eo anivon'ny fiangonana izy ka handray voninahitra avy amin'ireo rahalahy raha tsy nataony ho azo antoka tanteraka izany? Fatany ny zavatra rehetra, ary nataony araka izay efa fatany ny zavatra rehetra mba hahafahany manatanteraka ny fikasany sy izay ankasitrahany fony. Efesianina 2:2-10. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa nitendrena raha teo sika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Aleluia! Tsy fahaly venareo fa azy. Ny afatra ho an'ny taonany Laodikia. Apokalipsy 7:15-17. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, de fa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho, ka tsy manana zava-mahory, ka tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. De manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy sehoany ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahosotro ny masonao mba hahiratanao. Zay rehetra tiako no anariko sy faiziko,
ko dia mahasotoy ianao ka mibeba. Araka ny arahantsika namaky an'io dia azoko antoka fa tsikahatra reny hoe tsy nisy zavatra mahafinaritra nolazain'ny fanany amin'ny taona io na dia iray azy. Zavatra roa no hiampangany azy ary tonono ny didim-pitsarana nataony ho azy ireo. Voalohany, Apokalipsy 3:15-20. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao, aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, de fa alohan'ny vavaka ianao. Ijery an'izany tsara sika. Lazainao matimaty io andiany eo amin'ny taom-piangonana Laodikia io, fa maizan'Andriamanitra ny sahaza an'izany mahamatimaty azy zany, ny alohan'ny vavany no famaizana. Tsy tiantsika ho diso toy ny olona maro sika eto, tsy fahendrena tokoa ny filazan'izy ireo fa azon'Andriamanitra aloha amin'ny vavany ny tena, ka zay ny profo fa tsy marina mihitsy ilay fampianarana hoe voatahiry mandrakizay ny olona masina. Tiako ahitseny eo ny fisainanareo, tsy olona anankiray manokana no iresahana amin'io andininy nomena ho an'ny fiangonana zany, miresaka amin'ny fiangonana izy. Ary koa, raha sitrakareo ny azona ny teny ao an-tsainareo, de ho tsaronareo fa tsy nisy toerana ilazana fa ao am-bavan'Andriamanitra no misy atsika. Vita tomboka vatsy eo am-pelantanana sika, netiny hoe matratrana, efa tao an-tsainy hatramin'ireo taona tsy hay ho tsarovana talohan'ny siny ny fotoana, ao ambalany, ary eo amin'ny fiandrasany, kanefa mbola tsy nisy ny hoe tao ambavany. Fa inona ny eo ambavan'ny tompo? Ny teny no eo ambavany. Matio 4:4. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofy ihany no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay alohaka ny vavan'Andriamanitra. Tokony ho eo ambavantsika ihany koa ny teny. Eny, fatatsika fa ny fiangonana no vatany. Maka ny toerany ety izy io. Inona no isy eo ambavan'ny fiangonana? Ny teny. Petera 2:4-1. Raha misy olona miteny, de aoko izy teny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Petera 2:1-2. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Inona nefa ary ny olana amin'reto olona amin'ny andro farany reto? Nanalavitra ny teny izy ireo. Lasa tsy mafana fony amin'izany intsony. Matimaty ny amin'io. Ho profoketo mihitsy zany. Manana ny fanekempinoany sy ny dogmany izay narafiny avy amin'ny teny ny batista ka tsy vitanareo ny ampizongozona azy. Milaza izy ireo fa efa tapitra tamin'ny andro apostolika ny fahagagana, ka tsy misy zany batisan'ny fanahy masina zany rehefa avy nino. Milaza ny metodista, naorina avy amin'ny teny io, fa tsy misy ny batisan'ny rano, satria ny famafazan-drano ataony de tsy batisa, ka ny fanamasinana no batisan'ny fanahy masina. Lay Eglizy de Krista de mitory ny batisa ho fahaterahany indray, nefa matetika ny tranga hita de mpanota maina no makao anaty rano ary mpanota lena no mivoaka avy ao. Miambo izy ireo na de zany aza hoe naoriny teo amin'ny teny ny fampianarana. Toy izy ihany zany, ary arao hatramin'ireo pentekotista. Manana ny teny va izy ireo? Zao toetra amin'ny teny izy ireo de jereo. Saika vonina amin'ny fotoana rehetra izy ireo ny varotra ny teny ho amin'ny fientanam-po. Raha vitanareo ny amoaka fampisehoana toy ny diloilo, raha fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ireo famantaran'hafa, na ao amin'ny teny zany na tsy, na araka ny fandikana marina avy amin'ny teny na tsy, de rona lava ao amin'io ny akamarony. Nataony inona nefa ny teny? Nataony ankilabao ny teny, ko dia hoy Andriamanitra, manohitra anareo rehetra, efa alohan'ny vavaka ianareo. Mifarana eto zany. Tamin'ireo taom-piangonana fito, tsy nisy afa-tsy olona nametraka ny teny no ambony no ny ihany ho hitako. Noho zany, eo amin'ny fiafiaran'ity taona ity, efa alohan'ny vavaka ianareo. Tapitra hatreo ny rehetra. Tena hiteny aho. Eny, eto anivon'ny fiangonana no misy aho, lay amenina n'Andriamanitra, lay matoky sy marina no anambara ny tenany ary amin'ny alalan'ny mpaminaniko no isiny zany. Eny, zany tokoa no izy. Apokalipsy 4:7. Fa amin'ny andro itsofan'ny iraka fahafito, rehefa hitsoka izy, de ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra, araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Zany indrindra, mpaminany voamarina no alefany. Efa saika 2 taona ty aoriana izy vao mandefa mpaminany. Olona iray izay tena lavitry ny rafi-pivavahana no alefany, lavitry ny fahaizana sy ny tontolo ny fivavahana, ka tahaka ny Jaona mpanao batisa sy Elifa iny, sady tsy haino afa-tsy Andriamanitra izy io no anana ny zao no lazain'ny tompo, ka hiteny avy amin'Andriamanitra. Ho mpitondra teny avy amin'Andriamanitra izy, ary izy, toy izay voambarany Malakia 3:4, no ampody ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Izy no amerina ny olom-boafidy amin'ny andro farany. Ary iaino an'ilay mpaminany voamarina, hitorony ny tena fahamarinana toy izay nisy teo am-pôly izy ireo. Izy no hanonitra ny fahamarinana arak'izay fanananany izy ireo. Fa reo olom-boafidy miaraka aminy amin'io andro io no tena aneo ny tompo tanteraka, ka ho vatany sy ho feony sady anatanteraka an'ireo asany.
aleloia. Hitanareo ve zany? Ny fandiniana foy ny tantaran'ny fiangonana no anaprofo ny mahamarina ny fisainan'io. Teo amin'ny taonany famaizina, saky very avokoa izay teny mba nananany olona, kanefa nandefa ny Lutera niaraka tamin'ny teny Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra no nitenena ny Luteranina tamin'izany andro zany. Saingy lasa rafitra izy ireo, ko dia very teo indray ilay teny madio ka natakalo ny rafim-pivavahana ny rona tamin'ny dogma sy ny fanekempinono, raha tokony ho teny tsy mifangaro. Tsy afaka hiteny avy tamin'Andriamanitra intsony izy ireo. De nandefa ny Wesley Andriamanitra aveo, ary feo mpitondra teny tamin'ny androny izy. Ny olona izay nanaiky ny fanambarana ny raisiny avy tamin'Andriamanitra no tonga epistily voasoratra izay fantatra sy novakian'ny olona rehetra tamin'ilay taranaka nisy azy. No nylavo ny metodista dia nanangana hafa Andriamanitra, ary izay foana no nisy nandritra an'ireo taom-piangonan'ireo mandrapatonga an'izao andro faran'izao. Nefa dia misy vahoaka hafa indray eo misehatra izay manaraka ny iraka nalefa ho azy, ka ho feo farany ho an'ilay taom-piangonana farany izy ireo. Eny tompoko, lasa tsy mpitondra teny avy amin'Andriamanitra intsony ny fiangonana. Mpitondra ny teniny manokana izy, ko dia niodina tamin'Andriamanitra. Mampiasa ny mpaminany sy ny ampakarina izy mba ampisavoritantsaina azy io, satria ho ao amin'ny ampakarina ny feo an'Andriamanitra. Eny ao aminy, satria hoy ny 7:7 amin'ny Apokalipsy toko farany hoe ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy. Andre mivantana avy amin'Andriamanitra indray mandeha indray, toy ny tamin'ny Pentekoste zao tontolo zao. Mazava ho azy anefa fa ho voatositosika toy ny teo amin'ny taona voalohany ihany ilay ampakarina teny. Eny, ny teny mafy an'io taona farany io izy hoe manana ny teny ianareo, manana baiboly betsaka noho ny tamin'ny lasa, nefa tsy misy ataonareo amin'ny teny afa-tsy mizarazara sy manapatapaka azy. Raisinareo izay tianareo ary avelanareo izay tsy tianareo. Tsy nivelona aminy ny matery anareo, fa niady hevitra ny aminy. Aleoko mangatsika na mafana ianareo. Raha mangatsika ianareo ka nanda azy, dia ho zakako ihany. Raha mirehitra mafy ny ahafantatra ny fahamarinana ianareo ka niaina tamin'io, dia ho nideranareo any amin'izany. Fa raha raisinareo fotsiny ny teniko kanefa tsy ajainareo, de voatery ny tsy hanaja anareo kosa. Alohako ianareo satria maty andoha. Eny, mahalala ny rehetra fa ny rano matimaty dia mampahaloloa ny vavony. Raha tianareo ny andoha, de misotro rano matimaty no tena tsara indrindra. Ilay fiangonana matimaty no nakarary an'Andriamanitra ka nambarany fa alohany zany. Mampatsiahy antsika ny zavatra tsapany taloha kely ny safodrany io, sa tsy zany? Raha mba mangatsika na mafana teo amin'Andriamanitra mantsy ny fiangonana. Zao no tena tsara. Tokony ho nyrehitra izy io, mafana. Tsy zay anefa nisy azy, efa nivoaka ny didim-pitsarana. Tsy feon'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao intsony izy io. Miambo hatrany ho zany ny tenany, nefa milaza Andriamanitra fefa tsy zay no izy. Mbola manana feo an'ny olona eto amin'izao tontolo zao ihany Andriamanitra. Toy ny nanomezany feo an'ny ampakarina. Ao amin'ny ampakarina io feo io, arak'izay efa voalazantsika, sorenesintsika bebe kokoa any aoriana. Faharoa, Apokalipsy 7:7-12. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory. Kanto tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Ko dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao. Ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy sehoany ny anatrao noho ny fitanjahana. Ary odimaso ahositrao ny masonao mba ahiratanao. Eny, jereo tsara ny tapany voalohany amin'io andinin'io. Fa hoy ianao, hitanareo fa izy ireo no miteny. Mitory ny mpitondra teny avy amin'Andriamanitra izy ireo. Manaprofo tanteraka zany ny voalazako ny amin'ny dikan'ny andininy fa 9 sy 17. Fa na de milaza zany azy izy ireo, tsy zay akory ny atonga azo marina. Milaza ny fiangonana katolika fa avy amin'Andriamanitra no itenenany, amin'ny filazany fa izy mihitsy no feo an'ny tompo. Ahoana no ahafahan'ireo olon'ireo ratsy fa nahara-panahy, tsy takatro zany. Nefa de araka ny voa ao aminy ihany ny asany, sady fatatsika ny aviany io voa io, sa tsy zany? Milaza ny fiangonana Laodikia hoe manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory. Fomba famaritany ny tenany ihany zany. Nijery ny tenany izy ary zay ny zavatra hitany. Fa hoy izy, manan-karena aho. Midika zany fa feno an'ireo zavatra ty zao tontolo zao ty eo aminy. Mirehare izy na de eo azy any Jakoba 2:5-7. Miano, ry lalahy malalako. Tsy efa nividin'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana zao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana no lazay no mena zay ty azy. Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo, motsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo hoe amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara zay niantsona anareo? Eny, tsy miteny aho hoe tsy afaka ho ara-panahy ny olona manan-karena, saingy fantatsika rehetra fa milaza ny teny hoe vitsy de vitsy izy ireo.
Ny mahantra ny tena maro isa eo mamvatan'ilay tena fiangonana. Koa noho izany, raha lasa feno arena ny fiangonana, dia zavatra tokana ihany no fantatsika. Ikaboda no misoratra eo am-baravarany. Tsy azonareo laviny zany satria zay hono ny teny. Raha ny arena nanan'ny fiangonana no resahany, tsy mbola nisy fampiarariana arena toy ny ankehitriny mihitsy. Mitombo isa tsy mbola nisy toy izany ireo toeram-pivavahana tsara tarehy, mifaninana ny andiany isan-karazany, mba ahitany hoe iza ny mahavita manorina lehibe sy tsara endrika kokoa, ary manorina trano fampianarana izay mitetina tapitrisa maro izy ireo, nefa trano tsy miasa afa-tsy adiny ray na roa isan-kerinandro. Tsy izay anefa ny tena ratsy eo amin'izany, fa ilay fieveran'izy ireo fa asolan'ireo ora maro amin'ny fitazaina izay tokony omena ny ankizy any an-tokantrano io fotoana kely laniny amin'izy ireo io. Tondraky ny vola ny fiangonana, ka mahatonga an'ireo anaram-piangonana manana fampiasam-bola sy taratasy-pananana maro, orinasa maro, fitrandrahana solika maro, ary ireo toerana fanaovana antoka. Nandefa ny volany any amin'ny fanaovana petrabola sy ireo vola ho an'ny be antitra izy ireo. Eny, toa tsy mahavanondratsy zany, kanefa lasa fandrika ho an'ireo mpitoroteny io, satria raha manapa-kevitra ny ala amin'ilay andiany izy mba ahazoany hazavana na fitiavan'Andriamanitra bebe kokoa, dia ho very ny fidiram-bolany. Tsy mahazaka zany ny akamarony, ka lasa miaritra ny mafy hatrany eo amin'ilay andiany misy azy. Eny, azo adino fa taona farany io. Fantatsika fa taona farany io satria efa tafaverina ao Palestina ny Israely. Raha inotsika fa avy marina izy, dia tsy maintsy misy zavatra tsy ara-dalàna mahazo an'ireo zay manao fanorenana goavana be toy izany. Mahatonga ny hafa minaviny zany hoe mieritreritra ny janony eto mandrakizay ireo olon'ireo, na hoe mbola afaka anjatony taona maro any ny fiavian'i Jesosy. Fantatrareo moa fa lasa fomba fitadiavam-bola be ny resam-pivavahana ankehitriny? Tena miariary fa mpandraharaha-pitantana no apetra ny tantana ny resa-bola ao am-piangonana. Zay ve ny tadiavin'Andriamanitra? Tsy mampianatra antsika va ny teniny ao amin'ny bokin'ny asa fa lehilahy fito feno ny fanahy-masina sy finoana no nanompo ny tompo teo amin'ny raharaha fitantanam-bola? Azo antoka fa afaka mahita ianareo ny antony mahatonga an'Andriamanitra nilaza hoe hoy ianao manan-karena, fa tsy za mihitsy nilaza zany. Manao programa amin'ny radio izy ireo, programa amin'ny televiziona. Eo koa ireo karazana serasera ataon'ny fiangonana izay mitetina matapitrisa ny dolara maro. Mitobaka tsy akijanona ao am-piangonana ny arena. Mitombo toy ny vola ihany koa ny mpiangona. Nefa tsy hita mba tanteraka toy ny fon'izy ireo tsy nanam-bola ny asa fanompoana, raha niantehitra tanteraka tamin'ny fahafahana nomeny ny fanahy-masina azy ny olona tamin'izany. Karamaina ny mpitoroteny, karamaina ny mpanampy, karamaina ny tompon'andraikitra momba ny hira sy ny fampianarana, karamaina ny korala, karamaina ny mpiandritrano, feno programa sy fialamboly, mila vola be zany rehetra zany. Kanefa eo anatrehan'io rehetra io, miena ny hery. Eny, manan-karena ny fiangonana, saingy tsy eo ny hery. Amin'ny alalan'ny fanahy no iasan'Andriamanitra, fa tsy miankina amin'ny amaroan'ny vola na ny talenta ao am-piangonana. Eny, tiako ny aneo aminareo hoe hatraiza ny mahavy amin'ny devoly an'io fandriana vola io. Samy manao zay tratra ny fiangonana mba hahazoana mpikambana, indrindra ny fanampahan-karena. Ataony ezaka etsy mba hahatonga ny fivavahana ho tena manintona sy mateo-ty, ka ho tonga ao ny mpanan-karena sy ny manam-pahaizana ary ireo olo malaza eto an-tany. Eo koa ny andraisan'izy ireo andraikitra ao am-piangonana. Tsy azon'ny olona mihitsy ve fa raha ny arena no andajana ny maharam-panahy, dia efa manana an'Andriamanitra zao tontolo zao, efa fihaino an'Andriamanitra, ka ilay fiangonana indray no tsy manana n'inon'inona, fa hoy ianao efa niary fananana be aho. Raha ara-baka teny zany dia midika hoe manana arena ara-panahy, toy ny hoe efa milenioma miaraka amin'ny lalam-bolamena sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny fandrenesana an'izany, saingy manontany tena raha zany marina. Manan-karena amin'ireo zava-panan'Andriamanitra marina ve ny fiangonana? Andeha hodinitsika eo amin'ny hazavan'ny teniny amin'ity Laodikia ny taonjato faharoapolo mirehirehity. Raha tena manan-karena ara-panahy ny fiangonana, dia ho tsapa eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fitaomana ananany. Inona marina nefa ny tena karazam-piainana entiny reto olona nilaza tena ho ara-panahy sy lehilahy manam-boninahitra eo amin'ny fiarahamonina reto? Eny amin'ireo sisy tanàna fonenan'ny mpanefoefo, any amin'ireo distrika misy ny mpanan-karena, feno fifanankalozam-bady any, fivarotan-tena, feno andiana ankizy manao eritreritra mandroba, mamaky trano izay miteraka fahaverezan'entana mahatsiravina. Ny fitondran-tena ratsy dia efa mahatratra ny fetra izay tsy mbola nisy toy izany raha ny momba ny filan'ny nofo maloto, fampiasana rongony, filokana, alatra sy ireo karazana aratsiana rehetra. Nefa dia miambo hatrany ny fiangonana hoe mahafinaritra ity taranaka ity, hoe feno tsara ny fiangonana, ary toy inona ny fanomanan'ireo teratany ny any amin'ny asa misionera. Natsipy ny fiangonana eo amin'ny dokotera ny olona, indrindrindrindra fa eo amin'ny mpitsabo-saina. Tsy takatry ny saiko ny fomba ahafahany miambo manan-karena ara-panahy. Tsy marina zany.
tena resy ny fahantrana tanteraka izy ireo ka tsy fatan'izany. Jereo tsara ny manodidina anareo, dinio tsara ny olona mandalo eny, am'ireo analikisa ny hitanareo, azonareo singanina ve hoe firy ny mba manana endrika kristianina? Jereo ny fomba fitafiny, jereo ny fomba fanaony, eno ny lazainy, jereo ny toerana lehany. Azo antoka fa tokony ahitana famantarana vitsy mivangana ny amin'ny fahaterana indray ny eo am'ireo rehetra mandalo eo, kanefa vitsy izy ireo. Miteny amintsika na de zany aza reo fiangonana mpiazona ny fampianaran'ny fototra am'izao andro zao fa manana tapitrisany maro voavonjy sy tena fenony fanahy izy. Fenony fanahy hoe afaka tsona ho fenony fanahy ve ny vehivavy mirenireny eny miaraka miborovolo miolakolana sorta sy pataloha ka atin'akanjo sy maneho lamosina no ataony feno manjamaso tahaka any Jezebel? Raha izany lazaina fa miakanjo maotona ka mahamendrika ny vehivavy kristianina, de tsy ho tiako ny eritreritra an'izay mety ho endriny raha voatery anatrika an'izay lazaina fa tsy fahamendrehana. Eny, fantatro fa tsy ny vehivavy no iavian'ny lamaody, avy amin'ny Hollywood io. Eno tsara nefa raha vehivavy, mbola misy ihany mivarotra lamba metatra sy vata fanjairana. Tsy voatery vidiny any amin'ireo trano fivarotana ianareo ka anao an'izany ho fialantsiny. Zavatra matotra tokoa no ambarako anareo eto. Tsy novakinareo amin'ny soratra masina ve fa raha misy lehilahy mijery vehivavy ka mila azy ao am-pony, de fa natateraka fijagajagana taminy tampony sady izy. Ary andeha atao hoe ny fomba fiakanjonareo arak'izany no niteraka an'io. Mahatonga anareo piray ho taminy zany, na de tsy tonga sainany amin'io mihitsy azy ianareo, ka tena virjinina tsy manana an'izany fandriany zany. Miazona anareo tompon'andraikitra ihany anefa Andriamanitra ary ho tsarainy ianareo. Eny, fantatro fa tsy tiany vehivavy ny karazana toroteny toy izany, kanefa ry anabavy, fa tsy sona matsiravina no ataonareo raha izay. Mandrara anareo tsy hanapaka ny volonareo ny Baiboly. Nomena Andriamanitra anareo fisarona an'izany. Nomeny baika anareo mba hamela an'izany ho lava. Voninahitra zany. Raha tapahanareo ny volonareo dia midiko zany fa miala eo ambany ny fanapahan'ny vadinareo ianareo. Mivoaka tahaka ny Eva ianareo ka manao araka ny sainareo. Azonareo ny zo mandatsabato, nataonareo ny asa fanaon'ny lehilahy. Nialanareo ny toetra mahavehivavy. Tokony hibebaka ianareo ka hiverina amin'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy ampy any zany rehetra zany, maro aminareo vehivavy no mihevitra fa afaka akapolipitra sy ireo asa ao am-piangonana izy, de zay natokan'Andriamanitra ho an'ny lehilahy ary ho an'ny lehilahy ririany. Oh, teboka mafana io resahako eto io, sa tsy zany? Eny ary, maneho toerany iray amiko ao amin'ny Baiboly zay mety efa nanendren'Andriamanitra vehivavy hitoroteny na haka fanapana eo amin'ny lehilahy. De hiala tsiny aho ny amin'izay nolazaiko teo. Tsy afaka hita ianareo ka aneo fa diso ny tenako. Marina ny ahy, satria sady eo amin'ny teny no ao amin'ny teny no misy ahy. Raha manan-karena ara-panahy ianareo dia lala fa marina zany. Tsy misy fahamarinana ivelan'ny teny. Hoy Paoly fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy. Tsy hainareo atao mihitsy ny akany anankiray eo amin'ny toeran'ireo asa fanompona 5 voalaza ny Efesiana 4 nefa tsy hanapaka ny lehilahy. Ranabavy, tsaratsara ho anareo ny haino an'ity teny ity. Tsy ny fanan'Andriamanitra voaseho eo amin'ny fiainana feno ny fanahy no ny teny taminareo mba hitoroteny satria ny fanahy sy ny teny de ray ihany. Mitovy ihany ny zavatra lazain'izy ireo. Nisy olona nanao fahantsoana tany ho any, nisy olona voafitaka tany ho any. Mifoaza fa andrao ho diso tara loatra. Eva reninareo no ny fitahy Satana, ny zanany vavy no fitahany ankehitriny. Anampy anareo ane Andriamanitra. Tsy manan-java-mahory aho. Eny, raha misy milaza hoe tsy manan-java-mahory aho, de azo ny atao tsara ny milaza hoe ananako ny rehetra, na afaka ilaza izy hoe tsy misy ilaiko tsony fefa tondraka ny ahy. Azonareo aseho arak'izay itiavanareo azy zany, fa ho tonga trany eo amin'ny hoe afapony amin'ny tenany ny fiangonana, afapony amin'izay nananany izy, eritreretiny fa manana an'izay rehetra ilainy izy, na manana ny ampy. Ary zay mihitsy no hitantsika ankehitriny. Izy ao nanara-piangonana tsy miambo manana ny fanambarana sy ny hery ary ny fahamarinana. Eno ny Batista fa lazainy fa eo aminy rehetra. Eno ny Metodista fa lazainy fa eo aminy rehetra. Eno lay hoe Église de Christ fa lazainy fa diso ny rehetra fa tsy izy. Eno ny ambaran'ny Pentekotista fa lazainy fa izy no manana ny fahafenoana. Eny, fantatr'izy ireo fa marina zany ambarako ny amin'izy ireo zany, satria zay mihitsy no hita ao amin'ny bokin'izy rehetra. Tena voasoratra izy ireo tsara ao ny rehetra, de nisoniaviny zany ka nasiany tepoka ny amin'io. Tsy misy idiran'Andriamanitra intsony. Ary misy an'ireo zay tsy mila zavatra akoatra zany. Sady tsy mino ny fanasotranana izy ireo ny tsy mila an'izany, na dia ao amin'ny teny azy io. Misy an'ireo zay tsy mila ny faniamasina na dia hanokatra ny lanitra sy aneo famantarana aminy azy Andriamanitra. Eny, sady milaza izy rehetra no miezaka manam-porofo fa manana ny rehetra no efa manana ny ampy. Saingy marina ve zany? Ampitao amin'ilay fiangonana nisy teo amin'ny taonjato voalohany ty fiangonana ny taonjato 20 ty. Ataovy ary, ataovy zany,
aiza ny hery, aiza ny fitiavana, aiza ilay fiangonana voadio nanohitra ny ota ka nandenakeo am' Jesosy tampinono, aiza ny firaisana, tsy ho hitanareo zany. Raha eo amin'ny fiangonana io avokoa zay rehetra ilainy, nahoana ny olona tao amin'ny bokin'ny asa no nangataka mafy mba ho feno an'Andriamanitra bebe kokoa toy ny hoe tsy manana mihitsy, kanefa de be lavitra noho izay ananany ankehitriny ny teo amin'izy ireo. Ny famakafakana nataon'Andriamanitra. Eny, afa mihitsy tamin'izay voalazan'izy ireo fa hitany ny zavatra hitan'Andriamanitra. Milaza izy ireo fa manan-karena amin'ny zava-tsoa ara-panahy, hoe efa tratrany ny tanjony, tsy nisy zavatra nylaintsony. Afa nefa ny fahitan'Andriamanitra azy, hoy izy, kanjo sy fantatrao fa ianao n'ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jaba ary mitanjaka. Eny, raha misy olona toy io, indrindra fa mitanjaka nefa tsy fantany zany, de tsy maintsy misy zavatra tena tsy ara-dalàna aminy. Azo antoka fa nisy zavatra nanjo azy, na najamba ny mason'izy ireo toy ny nataony teo amin'ny Jiosy ve Andriamanitra? Eo am-piverenana amin'ny Jiosy ve ny filazantsara? Eo am-piverenana ve ny tantara? Hoy aho hoe zay ny misy. Milaza Andriamanitra fa malahelo ifiangonana amin'ny taonany Laodikia io. Teny Grika anankiroa zay midika hoe miaritra sy fizahan-toetra no iaviany io teny io. Saingy tsy misy ifandraisany amin'ny fizahan-toetra mahazo ny tena kristianina zany satria voata no famaritan'Andriamanitra ny kristianina ao anatin'ny fizahan-toetra ka faly ny fitondran-tenany, fa ity fanambarany ity kosa dia malahelo sy ory. Hafahafa tokoa zany. Eo am'izao taona manan-karena zao, eo am'izao taona ny fanosoany zao, eo am'izao taona ny fananana ny ampy zao, ahoana ny mbola mety isin'ny fizahan-toetra? Marina tokoa fa hafahafa zany. Fa eo am'izao taona manan-karena sy feno zavatra azo atao zao anefa, eo am'izay ahafahany tsiraray hanan-javatra betsaka sady maro ihany koa ny zavatra mbola mety ananana. Ka eo ireo fitaovana vaovao manao ny asantsika sy ireo zavatra maro azahoantsika fahafinaretana. Saingy tampitambikeo, hitantsika fa miamitatra be ny areti-tsaina ka tena miteraka olana eo amin'ny firenena. Raha tokony ho faly ny olona rehetra ka tsy misy tokony hampalahelo mihitsy raha ny marina, de hita fa antapitrisany maro no mihina-panafody fampitoniana amin'ny alina sy mampatanjaka amin'ny maraina. Miazakazaka any amin'ny dokotera, makany amin'ireo fitsaboana saina, ary amin'ny toka no ezahana notorana an'ireo tahotra tsy hay hazavaina mahazo azy. Eny, mirere noho ny harembe voatahiry eo aminy arak'izao tontolo izao ty taona ity, kanefa tsy manam-pifaliana noho ny tany aloha rehetra ny olona. Mirere ny amin'ny vokatra ara-panahy azony ty taona ity, nefa de tsy manana antoka noho ny tany aloha rehetra ny olona. Mirereo manana toe-tsaina ambony kokoa ity taona ity, nefa de ratsy noho ny taona hafa rehetra hatramin'ny fotoana ny sy ny safodrano. Ny fahaizana sy ny siansa no ahindrahindra, nefa de efa faharesena amin'ny lafiny rehetra no hitolomana. Satria samy tsy afaka andray na zaka ny fiovana rehetra misy eto an-tany, na ny fisainan'ny olona, na ny fanahiny, na ny ainy. Tao anatin'ny taranaka anankiray no nifindrantsika avy amin'ny taona ny kalesy atsovaly ho amin'ny taona ny abakabaka, ary mideratena sy mirereny amin'izany sika. Kanefa ny ao anatin'ny lalilao dia aizina lehibe tsy misy na inona na inona fa taraina sy adi-tsaina no mivoaka avy ao. Fa azo tahotra ny fon'ny olona, nefa tsy misy antony mivaingana, ary ny amaizina tokoa zao tontolo zao ka mahatonga n'ity taom-piangonana ity ho azo antsoina tsara hoe taona ny fikizitinana. Mirere io saingy tsy hainy tohanany zany, fiadanana ny tabatabainy nefa tsy misy fiadanana eo, manana ny ampy eo amin'ny zavatra rehetra ny tabatabainy nefa mbola mandevona azy hatrany ny faniriny, zay tony ny afo tsy mahita fahafaha-po. Tsy misy fiadanana hoy ny Andriamanitro ho an'ny ratsy fanahy. Ory izy ireo, midika zany fa olona mila fiantrana izy ireo, fiantrana hoe amaivony ny fiantrana azy, feno avinavina izy ireo, mideratena ny amin'izay ananany izy ireo, kanefa tsy ahatohitra ny fitsapana amin'ny andro iainany ny fananany. Teo amin'ny fasika mandrevo ny nanorenany raha tokony ho teo amin'ny vatolampy fanambaranany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho ela de ho tonga ny horohoro-tany, tsy ho ela de ho tonga ny tafidrifitry ny fahatezerany fitsaran'Andriamanitra, ary isy fampitena tampoka amin'izany, na de eo aza ny fiomanana ranofo rehetra ataon'izy ireo ny amin'izay hitrangy eto an-tany, na de eo aza ny ezaka rehetra arak'izao tontolo izao misy, de izy ihany rano marina no manohitra ny ataony kanefa tsy fantan'izany. Tena mila fiantrana izy ireo. Iantrao ny olona ao amin'io hetsika ekumenika amin'ny andro farany io, satria atsony izy ireo ho hetsika avy amin'Andriamanitra zany kanefa avy amin'ny Satana. Iantrao ny olona zay tsy malala ny ozona amin'ny famatotra amin'ny rafi-pivavahana. Iantrao zay manana an'ireo fiangonana maro tsara tarehy, karazana trano fivavahana mahafinaritra, karazana antoko-pihira voahofana tsara, karazana fampiseho-karena sy karazana fomba pivavahana milamindamina sy mihaja. Iantrao izy ireo fa aza maniry azy. Miverenany amin'ireo trano fitehirizam-bokatra efa tota, miverenany amin'ireo efitra matromatroka, miverenany amin'ireo riana ambanin'ny tany, miverena amin'ny fanaovana tsinitsinina n'izao tontolo izao sy ny fanomezana lanjany an'Andriamanitra.
iantrao reo feny fiebebona zay miresaka ny am'ireo fanomezam-pahasoavana ananany, aoka ianareo atsapa antra ho azy reny satria hiatra aminy tsy oela ny fahatezerana. Mahantra izy ireo. Eny mazava ho azy fa midika ho fahantrana ara-panahy io. Ny famantarana hita eo amin'ity taonty raha eto am-piafarany zany dia ny fahitana an'ireo fiangonana lehibe sy tsaratsara kokoa ary feno olona kokoa. Ahitana fampisehoana maro kokoa izay verina ho fanehoana ataon'ny fanamasina. Feno olona tokoa ny alitara, miseho ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy, saingy tsy valy tena avy amin'Andriamanitra io fiavian'olona marobe io, satria vitsy de vitsy am'ireo izay tonga eny amin'ny alitara no manohy miaraka amin'Andriamanitra, ary efa tapitra ny asa fitoriana lehibe natao nakaiza avokoa ireo izay nameno ny lalatsara. Nisy olona reny, namaly antso izy ireo, azo tao anatin'ny arato, nefa tsy trondro, koa dia niverina ny lomano tao amin'ilay rano nisy azy toy ny sokatra ihany. Aveo, maro ny resaka tao amin'ilay tralala izay noheverina ho pirofo ny amin'ny batisan'ny fanamasina. Ary mieritreritra ny olona fa eo anivon'ny fifohazam-panahy lehibe sika, efa tapitra ny fifohazam-panahy. Ny taona 7,790 no nahazoan'ny Amerika ny anjarany farany. Eny, ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia famantarana omen'Andriamanitra ny amin'ny fahampotehana matsiravina isy, toy ny nisy teo amin'izy ireo raha niseho teo amin'ny rindrina zany tamin'ilay fety nataon'ny Belisazara. Tsy fantatrareo va fa maro no avy amin'ny andro farany ka hanao hoe tompoko tsy efa nanao fangagana maro tamin'ny anaranao va zahay namoaka demoniaa mihitsy aza. De ilaza izy hoe miala amiko ianareo mpanao meloka, tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay. Matio 7:17-7:20. Nilaza Jesosy fa mpanao meloka izy ireo. Na izany aza anefa, raiso izay olona afaka hanao asa sy vavaka ho an'ny marary, izay maneho ny diloeny sy ny raha amin'ny mpiangona, miaraka amin'ny faminaninana sy ireo karazan-javatra mahagaga maro, fa hiangona eo amin'ny olona. Ka enina fa avy amin'ny tompo zany, na dia ataony ho toy ny fahazoam-bola goavana aza ny fivavahana sady miaina amin'ny loto izy. Tena tsy araka ny Baiboly ilay valiteny tokana omen'izy ireo de ny hoe eny satria misy vokatra hita eo aminay koa dia tsy maintsy avy amin'Andriamanitra io. Mahatsiravina tokoa zany. Toinona ny fahantrany ty taonty raha ny amin'ny fanan'Andriamanitra, nefa de tsy fantatr'ireo olona manitra sy mampalahelo ireo akory zany. Jamba sy mitanjaka ianareo. Eny, tena ampy amoza-po zany. Ahoana no ahafahan'ny olona iray ho jamba sy mitanjaka nefa tsy fantan'izany? Voalaza nefa na de zany aza fa jamba sy mitanjaka izy ireo kanefa tsy malala zany. Zao ny valiny, jamba ara-panahy izy ireo, mitanjaka ara-panahy. Tsaronareo ve Elisa sy Geazy fony voadidiny miaramila ny Sirianina? Tsaro fa no ajabain'i Elisa tamin'ny herin'Andriamanitra izy ireo. Nisokatra tsara nefa na de zany aza ny mason'izy ireo ka nahita ny lalakalehany. Niavaka ny fahajamban'izy ireo teto satria nisy zavatra sasany hitany, saingy nisy zavatra hafa tsy hitany. De Elisa sy ny mpanompony ary ny tobony Israely. Tsy nasoa azy ny zavatra hitany io tafika io. Ny zavatra tsy hitan'izy ireo no mitondra azy ho amin'ny fahababoana. Eny, midika ho inona zany ho antsika? Mitovy mihitsy tamin'ilay fotoana nanompoany Jesosy teto tany zany. Niezaka nampianatra azy ireo ny fahamarinana izy, saingy tsy nety niaino izy ireo. Jaona 7:7 ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre zany de nanao taminy hoe zahay koa vambajamba. Hoy Jesosy taminy, raha jamby ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra zahay de tsy afaka ny elokareo. Mitovy tanteraka tamin'izay nisy teo amin'ny fihetsiky ty taom-piangonana ty. Ananan'ny olona ny rehetra, ainy avokoa io rehetra io, tsy mila an'izay ampianatra azy izy. Raha mba misy fahamarinana avy amin'ny teny mipotra ka misy olona miezaka manazavo zany eo amin'ny mpiaino izay manana fomba fijery hafa, de tsy hainy mihitsy ny mpiaino mba handraisany zavatra, fa hiainy fotsiny izy mba hahafahany manakiana ny efa voalaza. Eny, tia metraka fanontaniana tsotra, misy soratra masina ve manohitra soratra masina? Mifanipaka ve ny Baiboly? Mety isy fampianarana roa samy marina ve ao amin'ny teny nefa mifanohitra na manohitra ny hafa hita eo amin'izany? Tsia, tsy afaka isy zany. Firy eo mivahoaka an'Andriamanitra nefa ny manana maso misokatra amin'io fahamarinana io? Tsy ampy ray isan-jato raha ny fara-fahalalako no mahalala fa ny soratra masina rehetra dia nomen'Andriamanitra, ary ny rehetra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fananarana, ho fanitsiana sy ny sisa. Raha toy izany nanomezana ny soratra masina rehetra, de fampiditra tsara avokoa ny andininy rehetra raha mba homena anjara. Firy anefa ny mino ny fanindrina rahateo ho amin'ny fifidianana sy ny amin'ny fandavana ho amin'ny fandriganana? Ho an'izay tsy mba mino, iaino va izy? Tsia, tsy iaino izy. Nefa de samy ao amin'ny teny reo zavatra roa reo, ary tsy misy afaka anovo zany, fa raha nianatra ny amin'io ka anabatra ny fahamarinana reny fampianarana reny amin'ireo fahamarinana hafa zay toa hita fa mifanohitra aminy, tsy handany fotoana eo izy. Sady manetsy tadiny izy ireo no midy vazana ka very zavatra. Isy mpaminany eo amin'ny fiafarany ty taonty,
saingo jamba am'izay rehetra ataony sy lazainy izy ireo. Azon'izy ireo antoka loatra hoe ao amin'ny marina izy, ko dia overy an'io rehetra io ao amin'ny fahajambany. Eny, lazain'Andriamanitra hoe tsy jamba ihany izy ireo fa mitanjaka ihany koa. Tsy misy azoko heverina ho ratsy indrindra noho izany olona jamba sy mitanjaka izany kanefa tsy fantany. Zavatra tokona ihany no isin'izany, very saina izy. Latsaka ao amin'ny fanadinoana mafy, very ny fahaizany mandinika, misy tsy fahatongavan-tsaina ara-pananaka toerana. Inona koa no mety ho dikan'izany? Mety midika ve zany fa niala tsy hoe ho amin'io fiangonana amin'ny andro farany io ny fanahy masina? Midika ve zany fa norohan'ny olona nivoaka ny fisainan'Andriamanitra ka tena tonga mihitsy ilay voambaran'ny Romanina toko 1:20 hoe ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika anao izay zavatra tsy tokony atao. Azo antoka fa zava-nitranga toy izany no miseho. Indreto misy olona milaza fa avy amin'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra sady manana ny fanahiny masina, nefa dia mitanjaka sy jamba izy ireo ka tsy fantany izany. Efa azo ny fahamitahana izy ireo, ny fanahy santoka no eo amin'izy ireo, tsy afaka ho voafitaka ny olom-boafidy. Miariary anefa fa voafitaka reto sasany reto. Izy ireo lay lasa jamba satria no lavo ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo lay nanala ny fitafiny ka nitanjaka noho ny fialany tamin'ny fiahian'Andriamanitra sy ny fiarovany ka nitady ny anorina lalam-pamonjena ho an'ny tenany, dia nitilikambony Babela ho an'ny tenany manokana amin'ilay rafim-pivavahana. Mateo ho tisy mahafinaritra toy inona eo masony ny fiakanjony, raha indro fa naorin'izy ireo ny fikambanam-beny sy ny vondrony sy ny sisa. Fa ankehitriny nendan'Andriamanitra avokoa zany ka mitanjaka izy ireo satria tsy nanao afa-tsy nitondra azy ireo ao amin'ny tobon'ny antikristy ny rafim-pivavahana. Eo amin'ny saha misy ny tsiparifary mba ho fatorana sy hodorana. Olona tokony hiantrana tokoa izy ireo. Eny, hiantrao ane izy ireo, ampitandremo ane izy ireo, hiangavio ane izy ireo, fa mbola iondrika sy anondiany ho amin'ny fahampotena ihany. Manohitra mafy toy ny silaka kitay tsy te hiala eo amorom-patana izy ireo. Tena mampalahelo kanefa tsy fantany akory izany. Tonga mafy fo tokoa ka tsy misy fanantenana intsony, ka ilay fahamenarana hita eo aminy indray no ireharehany. Manao fiakana amin'ny teny izy ireo, nefa izany ihany no hitsarana azy ireo ndray andro any sy andoavany lafo ny vidiny takiny izany. Ny torohevitra farany ho an'ireo taom-piangonana. Apokalipsy 7:20-7 dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena anao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy sehoany ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahositrao ny masonao mba hiratanao. Zay rehetra tiako no anarako sy faiziko, ko dia mahasotoy ianao ka mibebà. Mazava tsara ny torohevitran'Andriamanitra, tsy miolakolana izany, fa natena natokana ihany no tondrono ho an'io fiangonana amin'ny andro farany io. Izy tena n'io fanantenana io. Hoy izy, avy hividy amiko. Ny filazana hoe hividy amiko dia maneho mazava tsara fa tsy mifampiraraha mihitsy amin'ny Jesosy ny fiangonan'ny Laodikia mba handray an'ireo vokatra ara-panahiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka ho ara-panahy ny fifanakalozana misy eo amin'izy ireo. Mety mieritreritra ny tena no ara-panahy izy ireo nefa dia ara-panahy ahoana? Tsy mifanaraka mihitsy amin'izay voalazan'i Paoly ny asa eo anivony. Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony. Filipianina 2:7. Ahoana ary ny amin'ireo fiangonana rehetr'ireo, ireo sekoly, ireo hopitaly, ireo tafika misionera sy ny sisa? Tsy eo amin'izy ireo Andriamanitra raha mbola voa sy fanahiny anaram-piangonana no ao aminy, fa tsy ny voan'Andriamanitra sy ny fanahiny. Hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao. Eny, nanana volamena betsaka ireo olo ireo, saingy tsy ilay karazany tsara. Volamena hividianany fiainan'olona sy amintehany azy ireo no nananany. Ilay volamena manimba sy mamadika ny toetran'ny olona, satria ny fitiavana azy io ny fototry ny ratsy rehetra. Apokalipsy 7:1-4. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely ray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany no azavainy voninahiny, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe rava Babilôna lehibe, ka tonga fonenany deo miasy fieren'ny fanahy maloto rehetra, ary akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankalainy. Fa tamin'ny divay ny fahatezerana noho ny fijangajangaany no nalavony ny firenena rehetra, ary ny mpanjaka ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatratry ny tiavan'io ny zavatra mahafinaritra ny teny. Ary nareho feo ray koa avy tany an-danitra ho nanao hoe mialà aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehaka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamalia azy arak'izay nataony ka omeo azy indroeny toy ny nataony izy. Ny kapoaka izay nifenony
de feno indro eno azy torak'izay ny derantena sy ny velomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia ome fanantenana sy alahelo torak'izany koa izy satria ozy anakapo mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho koa noho izany dia tonga indray andro monja zao lozanjo azy zao dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levon'ny afo izy fa mahery ny tompoandriamanitra zay ny tsara azy ary mpanjaka ny tany zay nijangajangany taminy sy niarana anara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehitratra sy tomany azy raha mahita ny setroky ny fandorona azy eny hijanony eny lavitra eny izy noho ny fatahorana ny fanantainany ka hanao hoe indrisy Babilôna ilay tanàna lehibe ry ilay tanàna mafy fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarananao ary ny mpandrato amin'ny tany dia hitomany sy isaona azy fa tsy hisy mpividy intsony ny entany dia entana volamena sy volafotsy sy vatosoa sy perla sy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky sy azo manimpofona sy fanaka ivory rehetra mba mifanaka rehetra amin'ny azo sarobidy indrindra sy varahana sy vy ary vato sanga sy avozomamy sy zavatra manimpofona sy ditikazo sy menaka manitra sy ditikazo manimpofona sy divay sy diloilo sy lafarinina tsara toto sy varitritika sy omby sy ondry sy sovaly sy kalesy ary tena sy ain'olona ary ny vokatra soa ny riny ny fanahinao dia efa niala taminao ary ny zavatsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho anao ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo ny amin'ny rafi-pivavahana amin'ny andro farany mihitsy io satria voalaza eo amin'ny andininy faefatra hoe miala aminy anareo ry oloko mbola tsy tonga ny fampakarana eo mbola tsy lasa ny ampakarana rehefa misy ireo toetra mahatsiravon'ireo zay hita eo amin'ny fiangonana sandoka mpanankarena io kanefa misy ny volamena avy amin'Andriamanitra Petera 1:1-7 ny fizahany toetra ny finoanareo zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba ny volamena an'Andriamanitra dia ny toetra toy ny an'i Kristy zay azo avy amin'ny afo mamay ny fangirifirina io ilay karazana volamena tsara karazam-bolamena inona nefa no ananany fiangonana ankehitriny volamena arak'izao tontolo zao zay ho simba no ananany manan-karena izy io afapony amin'ny tenany ary ataony ho tena famaritana ny mahara-panahy azy ny amarony ny areny ny fototra teo amin'ny amarony ny mpanan-karena tafiditra ho mpikambanao teto no natao porofo ny fitahin'Andriamanitra sy ny mahamarina ny fampianarana sy ny sisa tsaratsara ho anareo ny anatona raha mbola fotoana hoy ny tompo ka hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo dia anan-karena marina ianao eo azontsika ve zany eno tsara ny tanjaka ara-batana no ny avintsika teto tany fa raha hialy eto sika dia tsy tanjaka ara-panahy tsia misy zavatra hoentsika miaraka amintsika inona ary io zavatra io fa io ihany no azontsika entina miaraka amintsika tsy ho latsaka sady tsy ampy koa tsaratsara ho antsika ny tandrina tsara eto mba hahafahantsika hitondra n'ilay zavatra marina antsika eo anatrehan'Andriamanitra ho inona ary no hoentsika miaraka amintsika ny toetsika no hoentsika ry rahalahy zany no hoentsika miaraka amintsika karazana toetra inona ary no entinareo eo aminareo itovy amin'ny toetrany zay ny volavolaina tamin'ny fahoriana tao amin'ny laforo afo ny fangirifirina ve zany sa itovy amin'ny fahosan'ity vahoaka laodikianina ratsy toetra ity miankina amintsika tsiraray zany satria samy zaka ny entany avy ny olona tsiraray amin'izany andro zany nefa nilaza fa nanan-karena ny tanàna Laodikia volamena zay nisoratra tamin'ny lafiny roa no nitefena natao vola fa ny volavolamena no nanamarika an'ity taon'ity ny roborobo ny varitra noho ny amin'izany ankehitriny efa eo amintsika ny vola amin'ny volamena misy lafiny roa amin'io no hanafahantsika ny tenantsika ary amin'io ihany koa no hamatorantsika ny tenantsika ao am-piangonana zay ihany koa no ezahantsika tao avy amin'io no hanafahantsika ny tenantsika amin'ny ota ka ampidirantsika ny tenantsika ao an-danitra eny zay ho isika tsy zay anefa no lazain'Andriamanitra arena tsy tambosaina no ananany fiangonana zay ahafahany manapaka ny resabarotra maneran-tany amin'ny fotoana rehetra itiavany azy ary nisy mpitarika ao amin'ny fikambanam-ben'ireo fiangonana maneran-tany na neo miariary fa tioriana kely ny fiangonana dia tokony hanao an'izany fa sady vitany io no ataony irodana nefa io tilikambony Babela volamenan'izy ireo io lay volamena no zahatoetra tamin'ny afo ihany no aharitra ary zay foana ny nataon'ny fiangonana tamin'ny taom-piangonana rehetra navela ny ten'Andriamanitra ary ny fanekem-pinoany sy ny dogmany noho ny raisiny lasa rafitra izy ka nanakambana ny tenany tamin'izao tontolo izao mitanjaka ary izy noho izany ary mitsara ny fijejejony Andriamanitra ny fomba tokana hatafavoaka azy amin'ny toerana mahatsiravina misy azy io dia ny fankatoavan'ny tompo sy ny iverenany amin'ny teniny Apokalipsy 4:14 miala aminy anareo ry oloko Kortianina 2:9-14 ka 12
aza mety asiana azy io ka tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana amin'ny fahotana? Ary inona no imbonany mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisany anjarany mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sapy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho, ary izy oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy ny Tompo, ary aza manendry izay zavatra tsy madio. Ary za dia handray anareo, ary ho rainareo aho, ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy ny Tompo tsy toa. Misy vidiny aloha an'io lamby io, de ny vidiny fisarahana. Ary odi-maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao. Tsy nilaza izy fa ilainareo vidiny io odi-maso io. Tsia, tsy misy tomba-bidiny ny fany masina. Mo ny asan'ny lalàna vano nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana. Galatiana 4:2. Tsy afaka hisokatra mihitsy amin'ilay tena fanambarana ara-panahy ny amin'ny teny ny masonareo raha tsy eo ny batisa ny fany masina. Jamba ny amin'ny Andriamanitra sy ny amin'ny fahamarinany ny olona izay tsy manana ny fanahy. Raha mieritreritra ny amin'ny odi-maso manokatra ny mason'ny olona io de tsy vitako ny anadino ny fotoana na zazalahy tany Kentucky. Fa samy natory teo amin'ny gorodona teo ambanin'ny tafo nisy varavarankely izay miralahy. Nisy rivotra tafiditra teo amin'ireo lodoka tamin'ilay trano. Indraindray rehefa tena mangatsika ny ririnina, azony atsika ny masonay rehefa mifoha maraina ka tsy nahasokatra maso fa nipetaka noho ny fivotosana. Niantsoantso mafy ny reninay zahay, de niakatra teo izy ary nanositra ny masonay tamin'ny menaka mafana mandra-piala n'ilay zavatra mivaingana. Eo zay vao afaka mahita. Fantatrareo fa nisy karazana rivotra mangatsika nitsoka teo amin'ny fiangonana tamin'izao taranak'izao. Koa dia matahotra fandrao ny katona noho ny atsika ny masony, ka jamba ny amin'izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Karazana menaka mafana ny fanan'Andriamanitra no ilainy mba hanokatra ny masony. Raha tsy azony ny fanan'Andriamanitra dia nakala ohatrany ny hery amin'ny laminasa sy ny teny amin'ny fanekempinoana izy ireo. Ny amaroan'ny olona no heverina ho fahombiazana raha tokony hijery ny vo. Nakaton'ireo mpampianatra teolojia ny varavaran'ny finoana ary norarahantsiditra ny rehetra. Tsy miditra izy ireo sady tsy avelany miditra ny hafa rehetra. Tamin'ny boky psikolojia nosoratany tsy mino no nakan'izy ireo ny teolojiany. Efa nisy boky ho an'ny psikolojia soratana, de ny anankiray ilaintsika rehetra ny Baiboly zany. Andriamanitra nanoratra an'io ary ny psikolojian'Andriamanitra no hita ao. Tsy mila an'izay mpampianatra nareo mba hanazava an'io aminareo, raiso ny fany masina ary avelao izy hanazava azy. Izy nanoratra an'io boky io ary vita ny anambara aminareo ny ao anatiny sy ny dikany. Kortiana 1:2-7-9. Fa araka ny voasoratra hoe, zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina, na niditra tao amponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. De sika no nanambaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza ny mahalala ny ao amponin'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany, ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao amponin'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Zany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianaran'ny fahindren'olona, fa amin'ny teny ampianaran'ny fany masina, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy zahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra. Fa fahadalana aminy zany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantaran'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Eny, raha marina avokoa ireo zavatra hiampangano ny fanahy mafy an'ity taona ity, dia mila olona tahaka an'i Jaona mpanao batisa ho tonga eo amin'ny sehatra isika mba hanao fiakana amin'ny fiangonana arak'izay tsy mbola nisy hatramin'izay. Ary izay mihitsy no hisy amin'izao taonantsika izao. Isy Jaona mpanao batisa hafa ho tonga, ka hiteny mafy toy ny nataon'ilay mpialoha lalana voalohany mihitsy. Fantatsika fa ho toy izany izy raha ny voalazany reto andininy manaraka reto. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Apokalipsy 7:7. Io ihany lay afatra teo amin'ny Jaona raha niteny mafy an'io fivavahan'ny fariseo tany anefitra io izy, tamin'ireo sadoseo sy ireo mpanompo sambo hoe mibeba. Tsy nisy lala manivaka tamin'izany, tsy misy lala manivaka ankehitriny. Tsy nisy fomba hafa niverenana tamin'Andriamanitra teo, ary tsy misy fomba hafa koa ankehitriny. Fa ny fibebahana, ovay ny fisainanareo, miverena lalana, mibeba, fa nahoana no faty anareo. Andeha ho fakafakaitsika ny tapany voalohany, zay rehetra tiako. Amin'ny Grika, tena tsindriana mafy ny hoe ko.
tsy arak'izay fiheverany maro ny am'izay tokony ho lazainy ny filazany anio, zay rehetra tia tsy tompoko. Tsy azotsika atao mihitsy ny ametraka an' Jesosy ho zavatra mifanaraka amin'ny fitiavan'olombelona amin'ity andininy ity. Tsia, mahakasika an'ireo rehetra zay mahalala an'Andriamanitra io, ny fitiavany no resahany eto, fa tsy ny antsika. Ko dia afaka ifaly ny amin'ny famonjeny indray sika eto, ny amin'ny faniriany lalina sy ny planiny, ka miamaforona ao amin'ny fahamarinany fampianarana ny amin'ny mahambony indrindra an'Andriamanitra. Toy izay voalaza ao amin'ny Romanina 7:17, Jakoba ny tiako. Ny azo tonina amin'izany ve raha ny hoe reo ihany ny tiany, dia mbola manantena zavatra ihany izy ka miandry fitia avy amin'ireo izay tsy nanatona azy? Tsy zany mihitsy sanatria. Satria nambarany ihany koa ao amin'ny Romanina 7:17 hoe Esau no alako. Ary ny 1:12 milaza mazava ny fanahy hoe fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy, mba hitoerany fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso. Io fitiavana io dia ny fitiavana tamin'ny fifidianana, ny fitiavany an'ireo voafidiny zany. Fa ny fitiavany azy ireo dia tsy misy fandraisana amin'ny famendrehan'olombelona, satria voalaza fa ny fikasan'Andriamanitra dia mitoetra araka ny fifidianana, zay mifanohitra mihitsy amin'ny asa na izay zavatra mety hananan'ny olona ao amin'ny tenany. Satria raha tsy mbola misy teraka ireo, dia efa nilaza izy hoe Jakoba ny tiako fa Esau no alako. Fa miteny amin'ny azy izy hoe zay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Ny mananatra dia manakiana, ny fanakianana dia fanaborahana mba ho fanitsiana. Ny faizina dia tsy midika hoe saziana, midika ho fanitsiana zany satria ny anatsaran'ilay olona no ao an-tsaina. Zay indrindra no hitantsika ao amin'ny Hebreo 12:1-12. Ary adinonareo ny fananarana zay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'ny tompo, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao, fa zay tiany tompo no faiziny, ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony aretanareo, Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa zay zanaka tsy faizindrainy? Fa raha tsy faizina tahaka nitondrana azy rehetra ianareo, dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny ray ny nofontsika ho mpanafay antsika, ka efa nanaja azy. Tsy mainka avahany anaketsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony, fa izy kosa dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany, dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana iadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Zao ary no zany ny fitiavan'Andriamanitra. Tao amin'ny fitiavany no nandry ny fianakaviana ho azy, fianakaviana izay isan'ireo zanaka, ireo zanaka mitovy aminy. Niseho teo anatrehany toy ny tanimanga vongany ray ihany ary ny taranak'olombelona rehetra. Avy tamin'io vongany io no anaovany an'ireo vilany ho ajaina sy ireo atao tsinitsinina. Ny safidy dia ho araka ny fifidianany manokana. Aveo, ireo izay voafidy nateraka ny fanahiny no tefeny ho araka ny endriny eo amin'ny famindran'izy ireo. Manakiana amin'ny faharetana sy ny famorana ary ny famindrapo izy, manafay amin'ireo tanany voafantsika. Voatery maka an'ilay zavatra ataony indraindray io mpanefa io, ka mandravany zany mba ahafahany mamerina manamboatra an'io indray ho tena arak'izay itiavany azy. Saingy fitiavany zany, zay ny fitiavany. Tsy afaka isy akoatr'izany ny fitiavany, tsy afaka isy. Riondry vitsy aza matahotra, mifarana faingany ty taom-piangonana ity. Rehefa izay ny misy dia ho fatorana tsy parifary, toy ny mazaka 3 olana tsy mora tapahina. Anana fampiseho kery matalanjona 3 izy ireo, dia ara-politika sy ara-batana ary ery ara-panahy, satanika. Ka hitady izy ireo ny andringanana ny ampakarany Kristy. Hiaritra ny mafy izy io, kanefa ho zakany zany. Aza matahotra an'ireo zavatra ho tonga eto tany satria izy efa tiany azy ka tia azy ireo hatramin'ny farany. Jaona 3:1. Masotoa ianao ka mibebà. Eny, manana fahasotoa ny fiangonana santiko io, aza diso fandraisana ny amin'izany. Mitovy mihitsy tamin'izay nanehoan'ireo jiosy ny fahasotoany. Jaona 2:17. Ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitra ainahy. Saingy fahasotoana diso toerana io, fahasotoana ho an'ilay trano amorony ihany, ho an'ilay fanekem-ponony manokana, lay dogmany, lay rafi-piangonany, lay fahamarinany manokana. Navoakan'izy ireo ny teny mba ahafahany mandray ny fiheverany manokana. Nataon'izy ireo ankila ny fany masina ary andian'olona ny lalainy ho mpitarika. Nataon'izy ireo ankila-bao ny maizy ny fiainana marak'izay, ka ny soloa no asa soa na koa fombafomba mpanao ao am-piangonana aza fa tsy ny asa soa akory. Fahasotoana hafa nefa no angatan'Andriamanitra,
de ny fahasotoana zay ika hoe diso ah eny izany haiko fa diso izy eo amin'inona no irenan'ireo anaram-piangonana rehetra eo miambo tena izy sy avy amin'Andriamanitra miambo manana ny marina eny tsy afaka hanana ny marina avokoa izy rehetra raha ny tena izy na de ny ray aza tsy manana ny marina fasana milalitra fotsy izy ireo fendrombaka ny maty tsy misy aina ao aminy tsy misy fanamarinana hita eo aminy tsy mbola nampafatatra ny tenany teo am'izay mety ho rafi-pivavahana mihitsy Andriamanitra milaza azo marina izy ireo satria avy amin'ny any zany fanambaran'izany saingy tsy ny filazany an'io ny mahamarina an'izany tsy maintsy eo ilay fanamarinan'Andriamanitra amin'ny zao ny lazain'ny tompo nefa tsy eo amin'izy ireo zany eny avelao ilaza an'izao eto tsy noko hoe ilay fiangonana sandoka ihany no antson'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana miresaka amin'ny olom-boafidiny izy amin'ity andininy ity misy fibebahana tokony ataon'izy ireo ihany koa mbola maro ny zanany any amin'ireny fiangonana diso reny ho azy ireo no itenenany ao amin'ny Efesianina 5:4 hoe mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy ny matory de tsy hoe maty fa matory eo anivon'ny maty izy ireo any amin'ireo anaram-piangonana maty any izy ireo mamela ny terany mitsikafona miaraka amin'ny eny izy ireo miteny mafy Andriamanitra hoe mifoazy mibeba amin'ny fahadalanareo eo izy ireo manolotra ny fitaomany manolotra ny fotoany sy ny volany ny ainy mihitsy raha ny marina ho an'ireo rafi-pivavahana antikristy ireo nefa de eritrereto no mety ny rehetra mila mibebaka izy ireo tsy maintsy mibebaka izy ireo fiovan'ny fisainana no ilain'izy ireo ary fitodiana amin'ny fahamarinana eny ity ny tena atao am-piangonana mila fibebahana ibebaka nefa ve izy amerina ny teny va izy ampanjaka ny fany masina indray eo amin'ny fiainan'ny olona va izy ametraka an Jesosy indray ho tony ny mpamonjy tokana va izy ilaza hoe tsia satria ny andininy manaraka no manambara amintsika n'ilay fahamarinana manapakaina sy mandona mafy momba ny fiafarany ty taon'ity Kristy ivelan'ny fiangonana Apokalipsy 7:2 indro efa mitsangana eo baravarana ka mandodona raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana de hiditra ho aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko zay maresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony sy zafiandrianako de tahaka nandresiko kosa sy niarahako mipetraka am'raiko eo ambony sy zafiandrianany zay manatsofina aoka izy ihany zay lazainy ny fanahy ny fiangonana eny misy fanolanana be ny fahazahoana n'io andinin'io noho ny fampiasan'ireo mpitoroteny maro an'izany eo amin'ny fitoriany manokana ny filazantsara toy ny hoe eo mbaravarany mpanota tsiraray Jesosy ka mandodona mba hidirany ao de lazainy eo fa raha mamavaravarana ny mpanota de hiditra ao ny tompo tsy mitodika amin'ny mpanota isam-batan'olona nefa io andinin'io fa mitinana ny afatra rehetra ho an'io taon'io no ananantsika eto toy izay nisy teo amin'ny afatra ho an'ny taona tsiraray voalaza ny andininy 2:20 fa zay manatsofina aoka izy ihany zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana ko dia afatra ho an'ny fiangonana amin'ny taona farany no eto ny toerana misy ny fiangonana Laodikia no eto raha indro fa atombotra ny fiafarany tsy afatra manokana ho an'ny olona iray zany fa manambara amintsika ny toerana misy an Jesosy ny fanahy niala ny fiangonany Kristy tsy zay ve ny vokatra andrasana ty amparany raha toka natao ankilany ny teny mba hanarahana fanekempinoana navela ny fanahy mba hanarahana an'ireo papa eveka filoha mpanolontsaina sy ny sisa ka natao ankila-bao ny mpamonjy mba hanaovana tetikasa na ny fikambanana amin'ny fiangonana na karazana lamina anankiray mba hanarahana rafi-piangonana misy fanoerana azy akoatr'izany ray va zany ka apostazia zany ka fistahana varavarana mivoa ho an'ny antikristy io satria raha nisy anankiray Jesosy tonga tamin'ny anarany rainy ka tsy noraisina fa nolavina de isy hafa ho avy amin'ny anarany manokana mpandainga mpisandoka ary andray an'io izy ireo Jaona 5:7 lay lehilahy anota lay zanaky ny fahaverezana no aka fanapahana ny Matio 4:20 no manambara an'ireo famantarana eny amin'ny lanitra amin'izao andro faran'izao mialoha kely ny aviany Jesosy manontany tena raha tsikaritra reo lay famantarana vao nisy tsely zay sady manamafy an'ilay fahamarinana vao nydiniatsika natosika ankilany tsikelikely hatramin'ilay tao am-piangonana farany Jesosy raha ny marina fa natosika any ivelan'ny fiangonana izy tsarofo fa saiky fahamarinana avokoa nisy tamin'ilay fiangonana teo amin'ny taona voalohany nisy fatsoana kely natsoina hoe asa Nikolaita atao na de zany azy ka natonga an'ilay faribolana ho tsy feno tanteraka aveo teo amin'ny taona manaraka nisy aizina bebe kokoa nitsofoka ka nampiaina ny hazavana hita teo fa nahazo kokoa an'ilay faribolana ny aiziny teo amin'ny taona fahatelo ny atakona trano ny hazavana fa teo amin'ny taona faefatra zay taona ny fahamazinana efisaiky lasa ny hazavana rehetra eny eritrereto zany mamoaka taratra ny hazavan'i Kristy ny fiangonana
izy ny masoandro, ny fiangonana ny volana. Ny volana ary faribolana mazava io. Ny ena niala tamin'ilay volana feno tsara hita teo amin'ny taona voalohany, otsinana kely teo amin'ny taona faefatra zany. Nanomboka ny alehibe anefa io teo amin'ny taona fahadimy. Dingana lehibe tamin'ny fitombony no nisy teo amin'ny fahaenina. Nisy fotoana ihany zany ny tompo teo amin'ny taona fahafito, nefa de nitsahatra tampoka zany, ka lasa zara raha nisy kely sisa. Koa raha tokony hazavana ny teo dia lasa aizy ny apostazia, ka nitsahatra tsy namiratra zany teo amin'ny fiafaran'ilay taom-piangonana satria efa naka fanapahana ny aiziny. Efa eny ivelan'ny fiangonana Kristy eto. Zao ary ny famantarana teny amin'ny lanitra. Lay fanakonam-bolana farany nisy dia fanakonana tanteraka. Nizotra ho amin'ny aizina tanteraka tamin'ny dingana fito zany. Teo amin'ny dingana fahafito, nisy aizina tanteraka raha indro fa nakao Palestina mba hanao fivoriam-pivavahana tao Jerosalema ny papany Roma, Paul fahenina. Izy ny papa voalohany nakao Jerosalema. Io papa io de natsoina hoe Paul fahenina. Paul no iraka voalohany ary naka n'izany anaran'izany raha lehilahy. Maro io fa fahenina izy, isan'ny olona zany, tsy kisendrasendra mihitsy io. Ary noho ny nakao Jerosalema izy dia indro ny volana na ny fiangonana fa niditra tao amin'ny aizina tanteraka. Zany nisy. Io ny farany. Tsy ho tapitra ty taranaka ty mandra-patanteraka ny zavatra rehetra. Eny tokoa tombo Jesosy eo avy faingana. Eny, mahitsika ny antony nisy voaloboka roa, ny tena izy sy ny sandoka. Eny, mahitsika ny antony nananany Abrahama zanaka roa lahy, araka ny nofiny anankiray, le nanenjika ny Isaka, fa araka ny teny fikasana ny anankiray. Eny, mahitsika ny fomba nivoahan'ny zazakambana roa lahy avy amin'ny ray aman-dreny ray ihany, fa nalala sy tia ny zavatra Andriamanitra ny anankiray, nefa ny anankiray na de nalala betsaka tamin'ilay fahamarinana ray ihany azy, saingy tsy avy amin'ny fanahy iray, de nanenjika n'ilay zanaka voafidy. Tsy hoe nanda azy Andriamanitra satria faly ny anda azy fotsiny, fa nolaviny izy noho ny amin'ilay voafidy. Tsy hainy voafidy atao ny anenjika ny voafidy, tsy hainy voafidy atao ny anisy ratsy ny voafidy, fa reo zay nolavina no manenjika sy mamotika ny voafidy. Mpivavaka ireo nolaviny reo, mahira-tsaina izy reo, avy amin'ny taranaka Kaina, lay taranaka nomena rano. Manorona ny babelany izy reo, manorona ny tanànany, manorona ny ampirany, nefa de miantso an'Andriamanitra eo amin'izany rehetra zany. Ankalan'izy ireo lay tena vo, ary ataony zay rehetra azony atao amin'ny anaran'ny tompo mihitsy azy, mba mitena ny voafidin'Andriamanitra. Ilaina nefa izy ireo, ataony vary inona ny akofa? Raha tsy misy akofa de tsy misy vary. Fa ty aparany, atao inona ny akofa? Dorana amin'ny afo tsy mety maty. Ary ny vary, aiza no misy azy? Voangina ho ao an-tsopiny, eo amin'izay misy azy. Ry voafidin'Andriamanitra, miambena tsara, arao maso tsara, mitandremy anareo, miasa mitaovatra sy niofitra tanteraka ny famonjena anareo. Miankina amin'Andriamanitra, araoky anareo atanjaka amin'ny heriny. Ny devoly fahavalonareo de mandehandeha eny toy ny liona mierona ankehitriny ka mitady an'izay azony harapaka. Miambena mbavaka ary miorena tsara, andro farany zao. Samy tonga eo amin'ny fahamasahany voaloboka tsara sy ny sandoka, ka rehefa alohan'ny fahamasahany vary, tsy maintsy ho fatorany ireo tsy parifary masaka ireo mba ho dorana. Hitanareo, mikambana ao amin'ny fikambanam-be ny fiangonana maneran-tany izy rehetra, zany no famatorana azy ireo. Izy tsy ho ela ny fanaovana tsopotra ny vary, saingy samy miasa amin'ny voaloboka roa ireo fanahy roa ireo, miala eo anivon'ny tsy parifary, manombo mandresy mba hahatonga anareo hanome haja ny tomponareo ka homendrika ny anjaka sy hanapaka miaraka aminy. Ny seza fiandriana ny mpandresy. Apokalipsy 7:1-20. Zay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, de tahaka nandreseko kosa, sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Eny, inona ny tokony resetsika? Zany ny fantaniana mipetraka avy hatrany eto. Tsy zay loatra nefa ny tena tiany ty andininy ty lazaina satria tsy de tena hoe inona no resetsika fa hoe ahoana no andresetsika. Eny, mazava ho azy zany satria zava-dehibe ve ny alalana hoe inona no resena raha tsy fantatsika ny hoe ahoana no andresena. Ny fijerena kely monja ny reto soratra masiny reto ny amin'ny fomba nandresen'i Jesosy dia moka ny fahamarinana eo amin'ny fiheveran'io. Ao amin'ny Mateo 4 zay nakany devoly fanahy Jesosy tamin'ny alalan'ny teny no nandreseny andro fakapanahy nomeny Satanas, ary tamin'ny alalan'ny teny rery ihany. Ny fanaraka tsara tamin'ilay fakapanahy tao amin'ny Saidena ny tsirairay tamin'ireo fizahantyoetra telo lehibe reo, ny fitsiriritany nofo, ny fitsiriritany maso, ary ny rehaka momba n'izao fiainana zao. Tamin'ny alalan'ny teny no nandreseny Jesosy. Lafo teo amin'ny fakapanahy nomeny Satanas evo no izy diso tamin'ny fampiasana ny teny. Lafo tamin'ny tsy fankatoavana kitsirano ny teny Adamo. Jesosy kosa nandresy tamin'ny alalan'ny teny,
Ary am'izao fotoan'izao avelao ilaza fa zay fomba zay ihany no ahafahana mandresy, ary zay ihany koa ny fomba tokana ahafahanareo mahalala fa eo ampandreseny anareo, satria tsy afaka ho diso ty teny ty. Maro indray eto ny fomba nandreseny Jesosy ny tontolon'ireo rafi-pivavahana. Raha namely azy tsy akijanona ny teolojianina tamin'ny androny, de napiatra ny teny hatrany Jesosy. Zay nomeny ray azy ambarany ihany no nambarany. Tsy mbola nisy fotoana ka tsy naverefitra an'izao tontolo zao teo amin'ny fahendreny, satria fahendren'Andriamanitra io. Teo amin'ny fiainany manokana, tamin'ireo ady tao amin'ny tenany, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no nandreseny. Voalazany Hebreo 5:7 hoe tamin'ny andro ny nofiny, raha nanao fivavahana sy fangatahana nombany ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy noho ny fatahorana an'Andriamanitra, de nianatra fanarana tamin'izay fahoriana nentina izy na de zanaka aza. Ary efa natao tanteraka izy, de tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Inona ny nankatoaviny? Ny tenin'Andriamanitra. Noho zany ary, tsy hisy hipetraka eo ambony ny seza fiandrianan'ny Tompo Jesosy Kristy raha tsy mivelona amin'io teny io. Ny fivavahanareo, ny fifadianareo anina, ny fibebahanareo, ninona asehonareo an'Andriamanitra, tsy misy anome anjara anareo nipetraka eo ambony io seza fiandrianana io zany rehetra zany. Omena ho an'ilay ampakarina teny ihany io, toy ny fizaran'ny mpanjaka ny seza fiandrianany tamin'izay mpanjaka vavy no isy tafaray taminy. Koa dia reo zay avy amin'ity teny ty ihany, tahaka azy avy amin'ity teny ty, no izara n'io seza fiandrianana io. Tsarofo fa nasehontsika mazava tsara tamin'ireo taom-piangonana fa toy ny nahalavu any Adama sy Eva tamin'ny namelany ny teny, de toy zany nalavo ny taonany Efesosy tamin'ny fiodinany niala kely tamin'ny teny, ary de indro fa nanalavitra trany ihany ny taona tsiraray ka nandroan'ilay rafi-piangonana maneran-tany tanteraka ny teny no azontsika ty aparany. Mifarana eo amin'ny famoahana tanteraka ny teny ty taonany Laodikia ty, ka izay no nampiala ny Tompo teo anivony. Eo ivelany izy sady miantsony azy, de ireo izay manaraka azy amin'ny fankatoavana ny teny. Fa aoriany ny fanehoan'ny fanahan-kery mandritra ny fotoana fohy, de andeha ho any amin'i Jesosy io andiany kely enjehana sy ampijaliana io. Ny fahataperan'ny taonany Jetlis. Ity taon ty no farany tamin'ireo taom-piangonana 7. Zay natomboka teo amin'ny voalohany na ny taonany Efesosy, dia tsy maintsy ho tonga eo amin'ny fahamoazam-bo sy ny famasahana tanteraka amin'ilay farany na ny taonany Laodikia. Samy amoaka ny voany farany ireo voaloboka roa, amarana ny fampisehoany aveo ireo fanahy roa, ka samy ho any amin'izay toerana iafarany. Tapitra tanteraka ny famafazana, ny fanondrahana, ny fitsirina, ny farana ny fahavaratra, maka toerana eo amin'ny fijijana ny atsibary ankehitriny. Ny 15 hatramin'ny 20 zay vao andiniantsika no ahitana ny tena endriky ny famasahan'ny olona eo amin'ilay voaloboka sandoka, fanahy sandoka, fiangonana sandoka. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, de fa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java-mahory. Ka any tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka, de manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadito amin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy sehoany ny anatrao no ny fitanjahana, ary odi-maso ahosotran'ny masonao mba ahiratanao. Tsy mbola nisy teny fanameloana mangidy indrindra naboraka toy izany, ary tsy mbola nisy olona mpivavaka mireresy miavonavona ka mendrika an'io toy izany. Na de zany azy, ony 1:20, zay maresy dia avelako iara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, de tahaka nandreseko kosa, sy niarako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana. Hitatsika eto ny fanandratana an'ilay tena voaloboka, an'ilay tena fanahy, an'ilay tena fiangonana ho eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy, sy ny valisoa lehibe indrindra tsy mbola nisy hatr'izay ho an'ilay andiany manetry tena sy miorona mafy ara-panahy. Tanteraka eto ary ankehitriny ireo teny voalazan'i Jaona Mpaonao Batisa ka nanehoana ny Kristy, zay mifandraika amin'ilay tena fiangonana sy ilay sandoka. Matio 7:12-12. Za manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa lay avy aoriko no mahery noho za, ka tsy mendrika nitondra ny kapany aza. Izy no anao batisa anareo amin'ny faniamasina sy ny afo, eny an-tany ny fikororoany, ary izy anadio tsara ny eo ampamilony, ka anangona ny vary no any antsopotra, fa ny akofa sy ny mololo dorany amin'ny afo tsy mety maty. Kristy, lay lehibe ny fijijana, izy eto no eo ampijijana ireo vokatry ny tany. Izy no anangona ny vary ho amin'ny antsopotra, ka hakany azy ary andray azy ireo ho eo amin'ny mandrakizay, de miverina izy aveo mba hamotika ny ratsy fanahy ao amin'ny afo tsy mety maty. Tanteraka ihany koa eto ny zava-miafina ny amin'ny tsiparofary sy ny vary ao amin'ny Matio 7:4-7.
Ary nanao fanoharana afako taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy votsara tany an-tanimbariny, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary de lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka de niposaka koa ny tsiparifary. De avy ny mpanompondraha lehilahy ka nanao taminy hoe tompoko, tsy votsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao, ko avitaiza kosa ny tsiparifary? De hoy izy taminy fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe koa tianao va andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo de ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa mandra-piavo ny fararano, ary amin'ny fararano de lazaiko ampijija hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary de ataomy ho any an-tsobotro. Ny vary sy ny tsiparifary zay naniry ny fanila hatramin'ny taona voalohany hatreto no nojinjaina. Lay zavatra ny volavolainy Niseho tanterahana no tanteraka aty aparany. Lay fiangonana sandoka nanana ny hery rehetra teo amin'ny rafim-piangonana no niodina niala tamin'ireo fahamarinana kely sisa tavela, ka tamin'ny hery politika no nahazoany tanjaka tamin'ny fanohana ny fanjakana mba hametrahana fomba izay amin'ny tena tanteraka ny tena pino. Saingy raha mbola eo am-panatanterahana ny fikasany ratsy izy, de iny fa ampidirina ao an-tsobotra ny vo, tsy haniry mifanila intsony ny vary sy ny tsiparifary, tsy handray ny fitahian'Andriamanitra noho ny fisiany vary eo intsony ny tsiparifary, satria ho lasa ny vary ary araraka eo amin'ny tombo-kase fahaenina ny fahatezeran'Andriamanitra izay afara amin'ny famotena tanteraka ny ratsy fanahy. Eny, voalazako toetsy ambony fa tonga eo amin'ny famasahany tanteraka ny voaloboka sandoka amin'ity taona ity. Tsy maintsy ho masaka ny voany ka hojinjaina, marina izany. Io fiangonana manana fanahy ratsy io, izay feno tsy fankatoavan-dalàna, no aseho toy ny voatsinapy izay nitsiry ka lasa azo fonenan'ireo vorona eny amin'ny habakabaka ho antikristy ny lohany, de ilay zava-miafy ny tsy fankatoavan-dalàna, marina izany rehetra izany. Ary raha marina izany dia tsy maintsy marina ihany koa ilay hoe ho masaka ny fiangonana ampakarina, ary ny famasahany de nitoviny amin'ilay tompony amin'ny alalan'ny teny, ary ny lohany izay ho avy eo aminy dia ny zava-miafy ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay tsy iza fa Kristy mihitsy. Ary raha indro ilay fiangonana sandoka fa manana ny hafetsen'ny devoly sy ny heriny eo aminy avy amin'ny hery politika, ny hery ara-batana sy ireo demoniahaizina ka tonga manohitra n'ilay tena voaloboka, lay tena voaloboka izay manana ny fahafenoan'ny fanahy sy ny teny kosa dia anao an'ireo fanehoan-kery toy izay nataon'i Jesosy mihitsy. Aveo, raha mbola manatona an'ilay vatosarina izy ka tonga toa azy amin'ny alalan'ny teny, de ho tonga Jesosy mba hahatonga ny ampakarina sy ny mpapakatra ikambana ho iray mandrakizay. Efa hita voaseho manodidina antsika ireo fampisehoana maro hita maso izay efa nambarako taminareo. Efa tena misy ny hetsika ekumenika ny tsiparifary, nefa marina ihany koa ny hoe tsy maintsy hamoaka afatra avy amin'Andriamanitra izay aloha lalana ny fiavian'ny tompo faharoa lay mpaminany ho an'ny andro farany, satria ny hafa no hamerina ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy tamin'ny Pentekosta. Fa ny fampidiana ny teny amin'ny laoniny no isiny ny fampidiana ny hery amin'ny laoniny. Fotoana mampidi-doza izao ivelomantsika izao. Toy inona no tsy maintsy hitandremantsika mba hitoetra matoky amin'ity teny ity ka tsy hanala na hanampy amin'izany, satria izay hiteny zavatra tsy nambaran'Andriamanitra dia manao azo ho mpandainga. Zao no zavatra atao an-tsaiko manokana. Saiko teo amin'ny fiandohan'ity taonjato ity, lay etaetan'Andriamanitra nateraky ny taonan'ny Filadelfia no nitondra n'ilay fitarainana ny andraisana ny fanan'Andriamanitra. Ary efa namaly ny fitarainan'Andriamanitra tamin'ny nandefasana ny fampisehoan'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, ny fandikana sy ny faminaniana, tonga de nisy andian'ny potra izay niala tamin'ny teny ka namorona fampianarana hoe ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra no porofototra fa vita batisan'ny fanamasina ny teny. Lavitry ny ho porofototra ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, fampisehoany zany fa tsy porofototra. Ny fahadisoany zany fampianarana zany de tsy hoe noho ny tsy fisian'ny soratra masina manohina an'izany ihany, fa eo koa no nanaovan'ireo olon'ireo izay manaika an'izany fampianarana zany rafim-piangonana naorina avy amin'io fampianarana io. Ka izay no manam-porofo fa tsy ao amin'ny fahamarinana arak'izay itiavan'izy ireo inon'ny olona azy zany. Tsara ny fahitana azy, toy ny fiverenana amin'ny Pentekosta ny fijery azy. Voaporofo anefa fa tsy zany io, tsy afaka ho zany mihitsy satria nanao rafitra io, fa fatesany zany fa tsy fiainana. Tena manakaiky an'ilay tena izy zany ka mamitaka ny maro. Fa inona ary io raha tsy ilay tena izy? Mololo io, akofa. Raha teo amin'ilay saloy mbola maitso malefaka, de to tahaka ny tena voniny ny endriny, kanefa toy ny afahana makeny an-tsaha ka mahita endrika tena tovary, nefa de mololo fotsiny, satria mbola tsy naka endrika tanteraka ny vo. Ko dia akorany malemy izay nitovy endrika tamin'ilay tena vo mbola ho avy io. Tokony hisy fiverenan'ilay voambary voalohany tamin'ny Pentekosta eo amin'ny taona farany. Naleviny zany tao Nise,
namoaka tao zany teo amin'ny Sardisy, nitsiry ny volombolony teo amin'ny Philadelphia ary natao masaky zany eo amin'ny Laodikia. Saingy tsy afaka iverina amin'ny voalohany zany mandra-panonerana ny teny, mbola tsy tonga teo amin'ny sehatra ilay mpaminany. Fa ankehitriny, raha ny fotoana misy antsika eo amin'ny taona Laodikia, tsy maintsy efa eto tany ilay mpaminany iraka ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Tsy maintsy isy eto indray mandeha indray ilay zao no lazain'ny Tompo. Vonona nio voaseho miaraka amin'ny fanamarinana tsy mety diso. Noho zany dia eo andalam-pamasahana ilay tena vo ary aveo vao misy ny fijijana. Fotoam-pijijana, eny fotoam-pijijana. Rehefa lopoka roa izay niarana niry sady nahitana tao ny fampitopitotra no sarana ankehitriny. Ary ny vokatr'ireo voalopoka ireo dia tena tsy mitovy mihitsy ka samy angonina any amin'ireo sopotra tsy mitovy. Samy andeha amin'izay alehany ireo fanahy roa ireo. Eny, fotoana ianona tsara ilay antso farany eo, izay tonga eo amin'ilay ampakarina vary ihany. Mialà ho aminy anareo ry oloko, mba tsy hombona anareo ho taminy, ary mba tsy hisy azo anareo vary, ny loza, ny fahorimbe eo amin'ny tombo-kase fahenina, Matteo 4:20, manjo azy, tsy parifary. Ny fampitandremana farany ataon'ny fanahy. Apokalipsy 7:2, izay manatsofina, aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Io ny fampitandremana farany, tsy hisy hafa intsony. Efa mipetraka ny toerana fitsarana. Efa napetraka ny fanorenana 12. Efa nalamina ny lalana volamena. Narenina ny varavarana misy perla lehibe ka natao teo amin'ny savily, toy ny piramida. Mitsangana eo izy, tsara tarehy tokoa sady be voninahitra. Mijery azy ireo mpon'ny lanitra izay nanomany zany ka mitambava, satria misy tara-pazavana eo aminy ka mamiratra amin'ny voninahitra izay tsy misy eto tany. Ny tsiraray amin'ireo endriky ny fahatsarany dia mitantara ny fahasoavana magaga sy ny fitiavan'i Jesosy. Tanàna voahomana ho an'ny vahoaka voahomana izy io. Miandry fotsiny an'ireo mponina ho aminy zany, ary tsy hoe izy ireo dia meno afaliana ny arabeny. Eny, antso farany io. Tsy teny ao amin'ny taom-piangonana hafa intsony ny fanahy, tapitra ny taom-piangonana. Isaorana nefa Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao, mbola tsy tapitra itaona io, mbola miantso mafy ihany izy, ary ny antsony dia tsy eo amin'ny sofina ara-panahin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy ihany, fa misy mpaminany indray eto tany. Anambarany fahamarinany indray mandeha indray toy izay nataony tamin'ny Paoly Andriamanitra. Amin'ny andron'ilay iraka fahafito, amin'ny andron'ny taona ny Laodikia, ilay iraka eo aminy no anambaran'ireo zava-miafin'Andriamanitra toy ny nanambarana tamin'ny Paoly. Iteny izy ka ireo izay andray an'io mpaminany io, satria mpaminany izy dia andray tombony mivantana avy amin'io fanimpony ny mpaminany io, ary voatahy ka ho tonga ampahany io ampakarina amin'ny andro farany io ireo izay ihaino azy. Arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:17, ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, lay voambary, lay ampakarina vary, izay nilatsaka tamin'ny tany tao Nise, no tsy maintsy tafaverina ho teny voalohany indray. De raina mandrakizay anie Andriamanitra. Eny, eno ilay mpaminany voamarin'Andriamanitra miseho amin'io andro farany io. Izay lazainy avy amin'Andriamanitra, de izay koa no lazainy ampakarina. Zavatra raha ihany no lazainy fanahy sy ny mpaminany ary ny ampakarina, ary zay efa voalaza teo amin'ny teny no lazain'izy ireo. Zay no lazain'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mialà eo aminy ianareo ankehitriny ary aoka ho tafasaraka. Efa nivoaka ny antso, maneno ny antso. Mandra-pahoviana no iantsony ilay feo. Tsy malalo sika, fa zavatra iray ny fantatsika. Tsy hoe zany satria taom-piangonana farany ity. Zay manatsofina, aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Miteny ny fanahy, ny fidinany masoandro raha ho an'ireo taom-piangonana de efa saika iletika ao amin'ny mandrakizay, de farana ny zavatra rehetra. Ho tara loatra ny ho tonga amin'ny fotoana io. Kanefa raha nisy fotoana ihany nandritra an'ireo afatra ny fanohy ireo ka nresan'Andriamanitra taminareo tamin'ny fanahiny, enganeka hitotika aminy amin'ny fibebahany ianareo ka hanome ny fiainanareo azy, mba ahafahany manome fiainana mandrakizay ianareo amin'ny alalan'ny fanahiny.